Alleluia. Teneny eo akaikinao hoe tsara Jesosy. Izany tokoa no indraindray tsy tonga saina fa rehefa mifanatraian'Andriamanitra dia fiasan'Andriamanitra tsy hita maso. Izany moa tonga antsika miencourager antsika foana hoe raha mbola azo atao dia aza miraha ty fanatraian'Andriamanitra. Satria le atmosphère de gloire ao anatin'ny fanatraian'Andriamanitra tsy conscient tsika fa rehefa eo Andriamanitra dia miasa ao anatinao izy avy amin'ny alalan'ny teny avy amin'ny alalan'ny mpanompony izay nosorany dia miasa en fonction izay ny fiarah-miasan'ny Père, Fils sy ny Saint-Esprit. Dia izany mahatonga antsika tonga eto na tsara ny andro avelany ao na betsaka manao shopping na betsaka manao pique-nique tsy haiko betsaka mbola vacances fa tsika eto satria nahoana izay fahatsarana izay tsy sananan'izao tozan'izay hitantsika ao anatin'ny fanatraian'Andriamanitra. Alohantsika nomboka amin'ny fotoana dia mangataka antsika tsirairay avy ary hitsangana hanao an'ity hira ity tsika dia hanomana amin'ny fomam-panahintsika alohantsika hiditra anatin'ny tory-teny. Sakafo an'Andriamanitra fonao dia aseho anazy ny hetaheta ny te hafantatra azy. Le feu que tu as mis en moi, toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Oh, oh, oh. Seigneur, mangataka aminao zay fany maso sakafo masom-panahinay androany ilay mahatatatra ny sitraponao ahaizanay mandray ny teny zay omenao anay androany amboany indray zay fany masona androany ao anatin'ny teny afao indray zay Jesosy ny amin'ny mety ota na mety mbola zavatra ratsy mbola mamikitra anatin'ny fonay sy ny fiainanay nefa nitsakasitrahanao. Ny herinao rery ihany tompo no afaka manovana tsirairay avy. Ny herinao rery ihany tompo no afaka mahatonga anay ho tahaka anao. Ka androany mangataka aminao fany masina ka sio fonona tsirairay avy androany. Avao zay fotom-pisainanay mba hatakaranay izay tianao ambary. Mangataka ny fahazavanao izay tena amiratra ao anatin'ny fisainanay ao anatin'ny fonay mba tsy hisakana. Tsy ahafahanay mandray ny teninao androany ka hitondra vokatra eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Sotranao zay Jesosy ny amin'izao fotoana sarobidy izao. Sotranao zay Jesosy ny amin'ny fitarihan'ny fanainao masina anay tonga amin'izao toerana tsara indrindra izao dia mitoetra eto amin'ny fanatrehanao. Sotranao ihany koa zay tompo ny amin'ny ankohonanay tsirairay avy enina dia tsy tonga eto ary izahay fa ny teny tokana izay tenen'ny mpanomponao Paoly hoe minoana Jesosy tompo dia hovonjena anao sy ny ankohonanao. Jesosy avy Nazareto mahatsiaro-mibavaka izay ho andreo ankohonanay izay ao anatin'ny fonay tsirairay avy ny anarany izay mety mbola tsy ao anatin'ny fanjakanao fa ny finoanay Jesosy ny fifikiranay aminao
dia mino zahay fa tsy maintsy ho anisanay miaraka aminay reto ao ankonanay reo amin'ny anaran'i Jesosy avy a Nazareta ka amin'ny anaranao tompo no ametrahanay izao fotoana izao amen. Araka mipetraka tsika tsirairay avy. Androantsika dia izarany momba ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika anankiray dia izay antsoko hoe le don par excellence. Izy tsika mahafantatra inona ny don par excellence izay nomen'Andriamanitra antsika. Misy mahafantatra andeha tsika ny fitiavana. Ny fitiavana dia indraindray dintsika kristiana fa don. Rehefa miresaka don dia zavatra mampiazakazakany olona dia don de guérison, don de miracle, don ohatr'izany zany reo ny heveriny olona fa teny hoe reo ny tena don de puissance. Fa ny tena marina ny don de puissance sy ny don par excellence dia ny fitiavana. Raha Andriamanitra tokoa ny fototry ny tokantranontsika tsirairay avy dia nefa nozy Andriamanitra Andriamanitra ozy izy dia fitiavana. Midika zany fa ny fototry ny tokantrano ny tena fototry ny tokantrano voalohany zany dia ny fitiavana. Tsy ny harena ny fototry ny tokantrano, tsy resaka fa tsara tarena fa tsara tabika ny fototry ny tokantrano, tsy haiko tsy resaka fiheviana ny fototry ny tokantrano, tsy resaka raison sociale ny fototry ny tokantrano. Fa tsika ny tena zany fa misy ny olona mametraka fototry tokantrano vola. Misy ohatra zao tsy manam-bola izy dia hoe ny raison anambadiany dia resaka vola. Misy zao ohatra ny fototry ny tokantranony mety hoe bogosy izy na tsara tare dia izay mahatonga anazy raison dia anambady amin'iny. Fa tsarovy fa raha ohatra ianao ka kristiana, raha ohatra ianao ka zanak'Andriamanitra, ny fototry ny tokantranonao voalohany aloha dia tokony fitiavana an'Andriamanitra. Dia hoy zany mazantsika hoe ny fitiavana dia ny don par excellence. Don de puissance koa ny fitiavana satria nahoana? Hoy izy ny ao amin'ny Jean 3 chapitre 16 hoe fa izao izy ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomena ny zanany tokana mba voavony izay rehetra mino azy. Ny hery ny fitiavan'Andriamanitra zany navita namonjy ny mpanota faran'izay ratsy indrindra ho tonga lasa olona tsara. Zany ny hery ny fitiavana. Ny hery ny fitiavan'Andriamanitra tsika tsirairay avy reto zao voakasiky ny hery ny fitiavan'Andriamanitra araka ny zarainy taty anantsika teo zao hoe tsapa loatra le hoe fantany na dia tsy nitady an'Andriamanitra ary izy dia nefa ny Andriamanitra nitady azy ihany. Na tsy te hitady tsy dia mbola nitaditin'Andriamanitra ihany izy hitady an'Andriamanitra. Zay le grâce de Dieu, zay le amour de Dieu zay tsy conditionnel. Andriamanitra tsy hoe mahita antsika tsy miraharaha anazy dia izy avelao koa nga hoe alao verana amin'ny avo be ao fantatra nge ho any amin'ny avo be. Fa zay mahatonga ny ten'Andriamanitra ny teny hoe je vous ai aimé ozy izy avant même que vous ne m'aimiez. Tsy mbola nibebaka akory zasy ianao dia efa natolony sahady Jesosy teo amin'ny azy fijaliana. Mbola tsy tonga teo amin'ny repentance ianao dia efa natolony Jesosy. Zay mampatonga ny hoe don lehibe indrindra ho anasy ho anao raha tena don tokony mila katsahanao voalohany indrindra. Mampalahelo fa misy ny kristiana mikatsaka ny don de puissance. Fa don de puissance tsy misy ny don de l'amour mauvaise motivation ny ao ambadik'izay. Te ho hita izy satria aveo rehefa mametraka dia hitany olona hoe ohatrany hoe lasa magicien zany ianao indraindray rehefa hoe ohatrany hoe célébrer-n'olona ohatrany hoe ianao indray ny Andriamanitra mpanasitrana, ianao indray ny Andriamanitra manao miracle, ianao indray ny Andriamanitra ohatrany mampitorana ny olona. Fa rehefa tsy accompagné ny don de l'amour ny don rehetra anatin'ny baiboly dia tonga pozina ho anao. Dia androantsika hiditra lalina amin'ny resaka hoe fitiavan'Andriamanitra io izay tena hoe puissance mamonjy. Io fitiavan'Andriamanitra io nahatonga anazy motivé na dia nahita an'izao tontolo izao ary izy hoe na dia tao aorianan'ny déluge noir dia mbola ozy izy fa mbola tsy miova ihany reto olombelo reto. Andriamanitra nge indraindray ny olombelona tena kely sainy. Ny olombelona eto tany tsy mino an' Jesosy tezitra an'Andriamanitra hoe c'est ta faute, c'est ta faute. Fa raha ohatra fotsiny ka tena mampiasa ny fahatezerany tokoa Andriamanitra potak'izay dia fony ty tany ty afaka nataon'Andriamanitra satria izy ny crée antsika. Il nous a créé, il a le droit aussi de nous détruire. Fa ny olombelona tsy mahatakatra an'izay mihitsy ny tena Dieu il nous aime pas, malika misy ny malheur, misy ny maladie, fa ahoana tratran'izao raha tiana Andriamanitra. Fa raha tsy tia ny olombelona Andriamanitra efa potika izao rehetra izao. Kanefa na ny porofony an'ilay fitiavany dia nomena ny zanany tokana mba asehony an'ny olombelona mihitsy hoe tiako foana nareo na tsy tia ary za dia nitady solution mba tonga nareo ho tia. Dia izay nahatonga ny Jesosy sy ny fanahy masina.
Restsika ngeo amin'ny 1 Corinthiens chapitre 12 verset 31 manaprofo atsika ny maha hoe don any fitiavana sady don par excellence. Ozy izy Paul eo amin'ny 1 Corinthiens chapitre 12 verset 31 amin'ny anaran'i Jesosy. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Ianao zany raha miazakazaka hitady don fa tsy miazakazaka nitady amin'ny fitiavana dia pokaty. Raha toy izy atsika eo amin'ny 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1-4 nge vakitsika suite ihany. Ozy ny tenin'Andriamanitra, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, et je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Amen. C'est le taille de description en Paul. Zavatra hitantsika amin'izao tontolo izao zany. Manao ozy izy manao asa soa izy. Fa misy olona zany manao asa soa fa tsy manana fitiavan'Andriamanitra. Dia amin'Andriamanitra zany pokaty. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe na misy olona manolotra ny ainy fa nefa ozy izy Andriamanitra zany mahita fa tsisy fitiavana amin'izany motive eo ambadika io dia pokaty zany ozy izy Andriamanitra. Ny fanontaniana mipetraka zany dia hoe inona ny dikan'ilay hoe fitiavan'Andriamanitra. Misy fitiavana, karazana fitiavana zany ambaran'i Paul. Misy ny fitiavan'Andriamanitra fa misy ny fitiavan'olombelona. Dia ho velabelarintsika izay différence zay indraindray tsika mélanger ny amour de l'homme sy ny amour de Dieu. Ny amour de Dieu parfait fa ny amoron'ny olombelona misy fay. Fantatsika tsara fa efa nianarantsika moa zay nisy taona tamin'ny école de solution hoe tsika olombelona dia nataon'Andriamanitra fanahy manana aina ao anatina vatana nofo. Ataoko izy amin'ny teny français hoe l'homme est un esprit ayant une âme dans une enveloppe corporelle. Alohany tamin'ny Adama sy Eva mbola tsy nanota dia tao amin'ny esprit ny connexion ny olombelona tamin'Andriamanitra. Dia rehefa nanoty Adama sy Eva nanao choix izy tsy mila an'Andriamanitra intsony teo amin'ny fiainana. Ny choix ao anatin'ny âme ny olombelona. Ny âme dia indépendant n'Andriamanitra. Tao napetran'Andriamanitra ny choix. Tsy nitratsehatra Andriamanitra fa tian'Andriamanitra jerena mihitsy hoe hisafidy an'Andriamanitra ve i Adama sy Eva. Izany mampatonga ny hoe na dia souverain Andriamanitra misy choix ny olombelona izay nomeny afaka misafidy ny olombelona hidirohy ou non an'Andriamanitra. Dia rehefa nanao non amin'izay ny âme ny Adama sy Eva tanin'Andriamanitra dia tafasaraka amin'izay ny esprit de l'homme sy ny esprit de Dieu. Tsy nisy connexion directe intsony ny olombelona sy Andriamanitra. Fa rehefa kosa nefany lasa izay mampitonga ny hoe lasa tonga abandonné les âmes, lasa tonga seul les âmes, tsisy appui intsony fa lasa ohatra ny hoe s'autosuffire sy se débrarer ny âme-ny olombelona rehefa tsy nisy an'Andriamanitra. Fa rehefa kosa Jesosy mitondra ny fahotantsika, rehefa nirahany Jesosy nanadio atsika, rehefa ny fotoanantsika ilay nanolotra ny fiainantsika an'i Jesosy hoe raisiko ianao Jesosy tompony fiainako manokana, dia régénéren'Andriamanitra amin'izay ilay esprit izay maty izay nialan'Andriamanitra. Tsarovy tsara fa rehefa tao an'ilay Adama sy Eva izay niza olombelona teraka eto amin'ity tany ity dia mbola tsy connecté an'Andriamanitra ny esprit na dia manana esprit ary izy tsy mbola en communion totale fa tahaka ny ohatran'ny hoe esprit ohatran'ny hoe vacant, ohatran'ny hoe karazana anankiray vacant anatintsika olombelona izay vide. Dia nefa io esprit io raha ohatra ka tsisy ny Saint-Esprit misy possibilité afaka hitoerana ny fanahy ratsy. Izany mahatonga ireny olona sasany ireny possédé satria na le âme tsy misy appui amin'ny Saint-Esprit intsony, tsisy appui amin'Andriamanitra, tsy manana hely ny âme anohatra esprit. Dia izany mahatonga ireny olona possédé ireny hoe mila délivré satria nakan'ilay esprit an'ilay olona ilay fanahiny devoly lasa tranony. Fa zasainao kosa rehefa tera-baovao amin'ny Kristy dia lasa amin'ny Saint-Esprit ny esprit anasy anao io. Ny âme-anao tsy miova
fa ny aminanao a lasa restaurena amin'izay lasa manana ny fanan'andriamanitra amin'izay a conseiller an'le amy idirige an'le amy amin'izay a vers la bonne voie satria na ny amy rehefa mbola tsy manana fanahy masina dia tsarovo tsara fa ny amy voaozina pécheresse manana capacité ny amy afaka manao tsara fa limité rehefa tsisy ny saint esprit amy io motive anazy isitona anazy attirer anazy vers Dieu dia tsarovintsika foana fa tsy maintsy manao ratsy ary mitendre foana vers en désaccord avec la volonté de Dieu dia séparer avec Dieu foana ny amany olombelona dia zao zany rehefa tena vaovao tsika amin'ny Jesosy dia saint esprit ao anatin'ny esprit atsika c'est lasa un lasa tonga ny épouse-ny ame atsika dia zao zany le izy ny ame zany manana capacité indépendante limité izy fa manana capacité izy indépendante dia ny fitiavan'ny olombelona le hoe amorana anan'izao toy izao le teneny Paul misy nge mavita manao œuvre caritative capacité de l'âme daholo rehefa mbola tsy fitiavan'Andriamanitra fa ny source ny fitiavan'Andriamanitra dia avy ao amin'ny esprit c'est connecté amin'ny saint esprit donc resitsika amin'ny bokin'ny Romains chapitre 5 Romains chapitre 5 verset 5 où nous tenons or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu c'est moi nous tenons préciser l'amour de Dieu c'est une mise amour faut dire parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné le Saint-Esprit va répondre à l'amour de Dieu on a quoi on a fa raha ohatra zany anao tsy en connexion amin'ny Saint-Esprit tsy hanananao fitiavan'Andriamanitra io le fitiavana pure le fitiavana sans faille les dons par excellence io tsy hanananao io raha tsy manana ny Saint-Esprit ianao manome anao an'le izy dia ny fantaniana mipetraka zany dia mila manontany tena ny kristianina anankiray hoe avaiza no maka source amin'ny fitiavako ne mbola fitiavako le za en tant que homme naturel ve zany mitondra anazy zany sa le fitiavan'Andriamanitra tokoa ny amo zavatra tena tiako mampianatra dia mampianatra anareo foana matetika midiférencier ny ame atsika amin'ny esprit atsika satria na mampatonga la plupart du temps mampatonga ny vie spirituelle atsika chrétien mandroso dia miemitra dia ohatran'ny mandroso be misika dia ohatran'ny miemitra indray satria manana problème tsika tsy midiscerner ny ame sy ny esprit atsika dia io amy io nefa ny capricieuse be io amy io instable io amy io ary ny ame dia influencer amin'ny zavatra condition be da be nefa ny esprit atsika condition ilaina dia ny Saint-Esprit irery any nezay ma tokony hoe l'homme intérieur ozy izy Paul fort ny esprit atsika rehefa tena vaovao fort izy tsy souci intsony anatin'ny esprit anao tsisy problème intsony fa ny problème ao amin'le ame foana dia ny ame nataon'Andriamanitra ohatrany ny vehivavy izay mila se soumettre amin'ny lahy ny ame io zany rehefa manomboka miditra tena vaovao anao dia io ny travail manomboka mianatra amin'ny ame cadren'ny Saint-Esprit manaiky cadren'ny Saint-Esprit manaiky dominer ny Saint-Esprit ny désir sy ny besoin sy ny capacité zany manaiky se soumettre amin'ny le Dieu qui vit en nous dia zao zany hoe on a tsika manompo an'Andriamanitra tsika ao anatin'ny tokantrano ampianarin'Andriamanitra tsika androany fitiavana avy amin'ny nofoko zany sa fitiavana avy amin'Andriamanitra ho atsika zay célibataire tandreny sy hoe dia le fitiavanao ny aminanao no mampirisika anao tady safidy vady ka mitondra fay sy mitondra problème aminao ho jerevantsika le izy rehefa avy hoe inona ny amour dans l'âme dia c'est quoi l'amour de Dieu resitsika nge ao amin'ny Hébreu chapitre 4 verset 12 arao tsara le izy Hébreu chapitre 4 verset 12 ozy ny tenin'Andriamanitra car la parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants pénétrant aussi jusqu'à partager âme et esprit fifakazaranao amin'ny tenin'Andriamanitra zany mahatonga anao lasa me sensible en esprit rehefa zatra ianao mamaky ny tenin'Andriamanitra sy communion miaraka amin'ny Saint-Esprit dia tonga ianao dia mahatsapa hoe ny amako zany fa tsy ny esprit tady dominer zany ny amako zany fa miverinagna makany amin'Andriamanitra mba hidiriger ny esprit tsarovo tsara fa ozy izy Paul hoe celui ny zanak'Andriamanitra izy dia tokony tsy conduit par la chair intsony fa par l'esprit ka le chair tiany Paul teneny io dia le ame
ny amanao zany rehefa mbola tay hoe zarena nga sy tiaka io nga dia péché anao rehefa mbola zay ka io a milavantsika ny tenin'Andriamanitra mampianatra ny amy io a manaiky hoe mila discipline kay za hoe mila cadrer ny Saint-Esprit fa ny ama tsy mahafantatra ny tsara tian'Andriamanitra sy ny tsy tian'Andriamanitra fa ny ama rehefa tsisy an'Andriamanitra dia manana jugement propre à lui-même, il se juge de lui-même personnellement hoe libre izy hoe zao no tiako tsara dia zao no tiako ratsy taloha zao moralement zany hoe ohatra ny homosexualité zao tamin'ny époque taloha on a abomination zany na dia tamin'izao tontolo zao fa ankehitriny mandroso no mitany satria le ama te hanao jugement zay tiany dia miimpose le ama satria na tsy manana hery izy anohatra n'io péché io dia forcé ekena le izy dia za mampatonga ny hoe homosexualité lasa normal lasa afaka miditra any amin'ny mairie lasa validé ny maire satria na le ama rehefa tsisy mifanan'Andriamanitra tsy mahalala ntsony limitiny hoe efa trop zany fa tena efa any amin'ny ratsy tsy tian'Andriamanitra dia izay mampatonga fany masina tonga recadrer an'io désiran'ny amanao io ho attirena amin'Andriamanitra dia mazava be io Hébreux chapitre 4 verset 12 io la parole de Dieu mampianatsika manavaka ny amy io sy ny esprit atsika dia ozy izy hoe jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dieu, il est le juge suprême, il est le Dieu de justice, son jugement est toujours vrai. Enfin, jugement n'y a pas afin de tromper à nous. Des amis, tout le monde quand la parole de Dieu te pénètre, en voulant comme juger, non, ça m'a dit que une histoire comme tel, pasteur, misy any anaty ohatrany taitezitra zany dia ohatrany tay réagir zany izy zany ndray zao ny tenen'ny paster amin'izany iny le ama miréagir iny fa rehefa ohatra ianao ka milona ihany nefany dia mipénétrer tsikelikely le Saint-Esprit convaincre ny amanao hoe je te convainc mielanao amin'io fa ratsy io fa atiny tokony alehanao dia izany ilavana azy zany sy ianao any tenin'Andriamanitra mampianatra ny amanao midiriger anao vers la volonté de Dieu. Reste en Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 5 à 14. Il y a Paul qui insiste à séparer fataro ny âme dia fataro ny esprit. Dia tsaroa fa zasanao aloha dia esprit avant d'être une âme. Ny âme zany eo ampovoan'ny esprit sy ny corps. Dia ohatrany hoe hiérarchie zany ohatrany hoe hiérarchie ao anatin'ny tokantrano hoe lahy vavy ny zanaka dia ny ama tsy natao se soumettre amin'ny Saint-Esprit fa rehefa tsy se soumettre amin'ny esprit ny ama dia dans le péché tsika zay ohatrany hoe rébellion zay ny péché nge de rébellion contre la volonté de Dieu. Dia restsika tsara ngety Romains chapitre 8 verset 5 à 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionne aux choses de la chair. Zay le teneniko anareo raha ohatra ka ny ama indépendant tsy misy ny esprit dia ny ama tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra raha ohatra izy ka rery raha ohatra izy ka tsy dirigé dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe l'âme s'affectionne aux choses de la chair tandis que ceux qui vivent selon l'esprit zay ny anarantsika eto fanatren'Andriamanitra nous apprenons à vivre selon l'esprit et refuser d'être dominés par notre âme. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Io le tenen'ny pasteur Amad moantsy antsika zay niditra tamin'ny conférence hoe mikotrana. Ny sekoly dia mampikotrana anao ampianatra anao hiaina selon l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Zay ny teneniko anareo raha ny olombelona amin'ny sainteté vivre selon son âme propre fotsiny indépendamment de Dieu tsy maintsy mitondra anazy ny fahafatesana. Io fahafatesana io tsy resaka le hoe maty fotsiny ao anaty fasana fa io fahafatesana io tenen'Andriamanitra dia là où il n'y a pas la vie de Dieu c'est l'enfer. Dia ozy izy hoe tandis que l'affection de l'esprit ozy c'est la vie et la paix. Ao anatin'ny esprit zany ianao tokony maka ny source ny vie sy ny paix anao tahaka ny amour ihany koa ny ama manana paix olombelona zay mahatonga Jesosy miteny hoe je vous donne ma paix ozy izy pas la paix du monde mais ma paix dikan'izany misy karazana paix koa zany dia io paix tenen'i Jesosy hoe paix du monde io paix toetra anatin'ny âme
dia io mipeny-toetra anatiny amy io a dépendre la condition extérieure. Je suis en paix rehefa tsara ny karamako, je suis en paix rehefa milamina ny fiainana. Fa ny paix-n'Andriamanitra, je suis en paix même dans la tempête. Tanareo mila tsika manavaka an'izay fa androany tena tiako ampianarina antsika aloha le hoe amy cet esprit anavahantsika tsara androany ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny olombelona. Dia hozy hoe car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Io no teneko anareo hoe ny désiran'ny amy contre ny Dieu foana. Rehefa tsy miaina ny Saint-Esprit io amy io dia mitondra foana izy miaina sy sur la voie contre Dieu foana. Matoa n'Andriamanitra miteny izany be dia be manko ny olona miteny hoe fa ho anao zany any enfer, je fais pas le mal, je tue pas, je suis pas un violeur. Fa c'est jugement ny olombelona zay, fa Dieu il te juge aussi. Moi l'esprit, tes sentiments, tes pensées, est-ce que c'est en accord avec Dieu? Andriamanitra zany tsy juge le mijerijery ivelany fotsiny ohatran'hoe le olona mangalatra eny dia iny akitanakiray iny fotsiny ny mijery eny, fa Andriamanitra il te regarde en tant que âme. Zay jereny dia ny amanao ve en accord avec Dieu, ça inimitié contre Dieu. Dia hozy izy hoe parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Tanareo ny âme tsy mana capacité se soumettre à Dieu de sa propre force. Zany nampatonga ny Andriamanitra ny teny namprophésie teny Ézéchiel hoe je vais leur donner un nouveau cœur en mettant mon esprit en eux et en mettant aussi ma loi dans leur cœur. Saint-Esprit no manome an'izay capacité zay, lasa tonga coach, lasa tonga force an'le âme afahana manatanteraka amin'izay ny sitrapon'Andriamanitra. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Tsy mana capacité zany ny âme obéir à Dieu. Zay nahatonga ny Adama sy Eva nilevitra satria izy nihevitra ny tena be hoe avita azy tsy mila an'Andriamanitra, tsy mila l'esprit de Dieu, fa vao nialaka amin'Andriamanitra izy dia tonga dia dégradé vers le mal. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Zay le teneniko anareo raha ohatra isika misentêté hivivre selon ny âme-tsika io fotsiny, selon juste l'amour de l'âme, la paix de l'âme, on ne saurait plaire à Dieu. Mazava be ny ten'Andriamanitra. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Dia io izy Paul si du moins ozy izy satria misy manana esprit fa tsisy ny Saint-Esprit koa mbola tsy mahavita izy mba natao ny sitrapon'Andriamanitra. Mais si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Fanay masina mitoetra ao anatin'ny esprit ny olona anankiray zany zay vao hoe olona anankiray appartient à Christ. Ny olona be da be total mety manana esprit fa tsy manana Saint-Esprit izy ao anaty. Misy ny religieux miditra fiangonana fa tsy manana Saint-Esprit, tsy mbola ny Kristy izy zay, tsy mbola famille royale de Dieu izy zay. Dia hozy et si Christ est en vous, le corps il est vrai est mort à cause du péché. Tiany Paul teneo zany hoe ty vatantsika raha nofo ty tsisy fanafany ty fa ty tsy maintsy mandalo ny fahafatesana, tsy maintsy potika satria ny ty rehefa nanomboka nanoty Adama sy Eva dia tsy mivivre éternel intsony tsika eto tany dia tsy maintsy pourri ty vatany ty. Dia hozy izy Paul hoe tsy maninona izany satria hozy izy nahoana ny esprit anao rehefa en Christ ny amanao izy sauvé, iny amy iny le mila éternité iny. Dia hozy izy hoe si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. C'est à cause de la justice de Christ. Nous sommes justifiés à cause de Christ. La justice mise. Seul Jésus est juste. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Il y a une solution. C'est l'esprit qui fait mourir l'action du corps. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Donc, en français, j'explique que définition en français, vous allez m'expliquer l'âme est la personnalité propre de l'homme. L'esprit, petit e, possède une connaissance qui lui vient de Dieu, reconnaît la voix de Dieu et peut directement entrer en communion avec Dieu. C'est une différence ni âme ni esprit. Désormais, il misy ny karazana fitiavana demeurer ao anatin'ny âme, fa misy le tena fitiavan'Andriamanitra zay prendre source en Saint-Esprit sy en esprit atsika.
Resitsika voalohany misy karazany telo ny capacité de l'amour de l'âme, ataoko hoe l'amour naturel qui vient de l'homme à lui ohatra ananan'ny olombelona propre indépendamment de Dieu. Dia misy ny atao hoe amour storge, mot grec moa le izy. Raisinao dia ny amour storge dia ny affection familiale na amour familial. Ozy izy Jesosy hoe nareo ray izay ratsy ary ozy izy mahay manome soa ho an'ny zanakareo. Be da be na film jerentsika na ataoko hoe tsy haiko misy dealer reny ohatra olon-dratsy izy, olona ohatra hoe olona fanamon'olona izy nefa izy mananjanaka mahay mity any zanany. Io capacité n'Andriamanitra zany nanome don ihany ho an'io amin'io manana amour, fa rehefa tsy en connecté avec l'amour de Dieu izy io dia misy faille. Dia io le teniko anareo hoe izay moa tokony izao tontolo izao ahoana izao tontolo izao tsy manan'Andriamanitra nefa mahay mity ny zanany satria na capacité nomen'Andriamanitra ny olombelona ihany io zavatra io. Fa misy faille io midérapé io rehefa tsy connecté amin'Andriamanitra ny olona. Dia oza hoe amour c'est toetra ao anatin'ny amour naturel de l'homme zany dia ny amour storge qui est l'affection familiale, l'amour familial. Dia misy indray amour filial. Ny amour filial dia ny amitié, amour bienveillant, le plaisir de la compagnie. Tahaka ny hoe zao tontolo izao même namana mba miteny zareo dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Manana namana izy be da be, misy mpinamana anatin'ny ratsy mihitsiny. Io le hoe amour filial. Dia fahatelo anankiray ny amour eros. Ny amour eros amour naturel, plaisir corporel. Io le resaka vatana be fotsiny io. Dia izao zany mampatonga ny hoe misy faille io fitiavan'olombelona io dia io fitiavan'olombelona io midépendre zavatra extérieur, conditionné be io fitiavan'io. Ohatra tiako ny zanako satria nisy zanako, izay zao dia condition satria raha mahazanako azy dia tiako izy. Ohatra koa anatin'ny hoe amour filial zao resaka amitié, fampinamana izay satria misy point en commun. Zany zao tsy mila an'Andriamanitra zany fa be da be ny olona fampily. Ohatra zao hoe mifampandombera mahatonga ny hoe dia amitié, ohatra ny hoe mifankahazo ry zareo, mifankaty, ary ohatra hoe misy problème le nama misotro toaka amin'ny ao ambany dia lasa izy manampy azy. Tsy mila fitiavan'Andriamanitra zany fa misy besoin mutuel le izy. Za misy zavatra azoko aminy izy koa nefa mahazavatra ty amiko. Zay mampatonga ny hoe limité fitiavan'olombelona ao amin'ny amy io satria midépendre circonstance be da be, misy condition be da be. Misy zao namana ohatra raha ohatra izy zanaka mpanankiray dia namana sy ny amité miaraka aminy dia olona manankarena, tsy afaka amin'ny namana izy amin'ny olona tsotsotra. Misy zao ohatra ny olona mifakazo amin'ny olona ohatra hoe ny aminà Madagasikara zao mampalahelo be mbola misy zany resaka hoe fiheviana. Za tsy minamana amin'ny côtier. Zay zao tamin'ny ampianarana tena hitako mihitsy misy kely an'izay zavatra hoe ry côtier dia mifananina ly dia le fotsifotsy miaraka dia maintimainty miaraka. Dia tsy hitanao amour misy faille izy. Amour mitady condition zay mapetipety amiko mifanaraka amiko mety amiko. Zay zao le amour amour amin'ny olombelona. Ka zao zany misy fotoana ny kristiana taritiny fitiavana mbola amin'ny amy io dia mitondra sakana be da be ao anatin'ny fiainan-tokantrano eo amin'ny fiarahamonina anatin'ny fiangonana. Zany mahatonga ny fiangonana be da be rava tsy miseho mihitsy le fitiavan'Andriamanitra rehefa voan'izao tontolo izao tsika satria nahoana mbola ohatran'izao tontolo izao antsika taritin'ireo fitiavana anankitelo zay qui est naturel à l'homme. Tsy mampiavaka antsika amin'izao tontolo izao tsy ireo fitiavana ireo satria ireo ananan'izao tontolo izao. Jesosy niteny mihitsy anareo zay ray izay ratsy ary izy mahay manome soa ny zanakareo. Dia zany hoe mitiny ny zanany nefa izy magaga misy fitiavana izy zany ao anatiny tiany zany fa misy ratsy ihany ao anatiny. Misy contradiction zany nature humaine, misy foana misy amin'izay combat zay, il y a le bien et le mal. Zay no anatin'io amy io. Dia ohatrany hoe ohatra koa hoe Jesosy zao niteny zay le fitiavan'Andriamanitra. Ozy ny commandement voalohany izy dia tiavao Andriamanitra ozy izy. Dia Jesosy jereo niteny Jesosy ohatrany hoe mahery be. Ny fitiavan'ny olombelona zao tonga dia mandeha amin'ny sentiment hoe mahery koa zany teny Jesosy zany. Rehefa Jesosy le niteny hoe raha misy ozy olona ka mbola tia ny vadiny na ny zanany mihoatra noho izaho dia tsy afaka ho disciplako izy. Ianao zany na tia ny zanakao nijenitrisana nefa raha mary an'izay dia hoe ahoana koa zany Andriamanitra reo zany tonga dia manjary zany mandeha par l'amour de l'âme, par les sentiments. Ohatrany hoe rehefa tokantrano zao ianao rehefa ohatra ka Andriamanitra m'impose na dia vadinao izy tsy maintsy Dieu foana amin'ny priorité. Tsy midiky zany akory tsy tianao ny vadinao.
Fa Jesosy mazava tsara mihitsy l'amour de Dieu, il met d'abord Dieu en priorité. Rehefa mahay mitia ny Dieu anao dia hainao mitia tokantranao, mahay mitia ny vady aman-janako. Fa zao kosa jamais il faut jamais laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit prendre la place de Jésus dans notre cœur. Ahoana nazakanao an'izay fantatrao fotsiny Jesosy ange name vady aman-janaka. Nga ianao nahazo vady aman-janaka tsy izy. Nga ianao tonga fertile no kidinao io raha tsy izy. Dia izay mila tsika mianatra reconnaître an'izay hoe za hoe je marche par l'amour naturel ou je marche par l'amour divin. Dia le amoron'Andriamanitra haintsika tsara dia le amour agapé. Ny amour agapé, amour désintéressé, amour divin, amour inconditionnel. Hoza manjanareo teo hoe le fitiavana teny naturel teo dia amour conditionnel daholo, misy condition daholo. Ohatra ho antsika célibataire zao, sio ianao mba entiny ohatra hoe amour eros. Mifantoka be anao amin'ny fizika dia fizika foana ny tediavinao dia iny tediavinao ametrahanao ny critère anambadianao ohatra. Fa manina anao raha passer plus de temps devant l'amour divin ou à genoux toi dia antanio izy le vadiko dirigé hoe izy tena fitiavana avy amin'Andriamanitra, fitiavana izy mihitsy nametraka an'ilay izy. Za zao tsy hoe izay mivady mirehare fa izay mivady zao miaina n'izany mihitsy. Izay mivady zao za zao tamin'ny tenenina hoe izy mivadiko tsy nahita ny sariny akory ahako, fa tamin'ny finoana fotsiny nandrasitra nanao vavaka tamin'Andriamanitra hoe za omeo vady vavaka tsisy nafatry nandray nisy critère teneko an'Andriamanitra sina mba ahafantarako an'ilay izy. Fa aveo vao niteny mpanompon'Andriamanitra hoe ry izay olo izay mivadinao tonga dia resaka tamin'ny finoana izy dia tonga dia fantaka en paix hoe tena izy zay. Tsy niteny aloha tamin'ny ray aman-draiky hoe apsiona aloha le sary mba hijereto hoe ekeko ve zay. Zay zao dia efa nifoanako teo amiko zany le hoe amour eros. Na dia bien sûr mikoty bika ivelany Andriamanitra tsy hanome ratsy satria nao izy ny teny Andriamanitra je lui donnerai une aide semblable. Jereo tavanao dia ohatra nuance zany azonao. Fa ndraindray sasany mihevitra ny tena amin'izany ohatra ny hoe tsy haiko. Tsy hoe manaratsy resaka fizika ohatra fa ataoko exemple mba tonga l'izy mazava. Sasany zao ohatra ny hoe tena ny obèse be dia nefa izy ny zavatra tedavina ny système be ao anatiny hoe ohatra ny fizika ny Beyoncé ohatra. Fa manina aloha mijery tava dia nefa izy tena ina moa zany tena strict be mihitsy tsy maintsy ohatry izy tsy maintsy mince, izy tsy maintsy tsara tarehy, tsy maintsy bien coiffé, bien tout et tout zany izy insiste bien le vehivavy ohatrohatrotro zao. Fa ny tena aloha tsy jereva amin'ny fitaratra. Ka ho antsika tanora ho an'ny olona izay célibataire jereo aloha ny tenanao ka atao izy Jesosy ataovy amin'ny tenanao izay tianao ataony hafa aminao. Inona ny takianao amin'ilay vehivavy ataovy amin'ny tenanao aloha raha tianao fa ho izay semblable izay no omen'Andriamanitra anao ohatra. Zavatra tsotra fotsiny. Fa ohatra ny témoignage-nay mivady zao tsy niteny tamin'ny ray aman-dreny ka hoe apsiona aloha zany sary zany. Na nandefa maina anazy zany nga tsy hanao anao fa apsiona aloha sarinao fa sao dia ratsy be anao sao dia handicapé. Tsika ngamba mahafantatra tsara an'ilay évangéliste Nika iny. Izy le tsisy tana tsisy toko jereo nge fa ny fony jereo iny vehivavy nefa le vehivavy tsara tarehy sinoa kely. Raha mijery zao mahona dia ina koa ny vehivavy ohatrany koa dia perd son temps avec tsy afaka entrelacer azy koa fa nahoana satria elle était amoureuse de son âme. Dia ny olona mifototry ny tokantrano tokony ny âme mijery anao voalohany satria nao izy déjà aloha ny esprit voalohany indrindra anao raha kristiana rentsika tsara zao vavolombela afaka raisitsika anatra zay nijoroany tatiana vavolombelona teo hoe za ozy izy nanambady talentsi tao amin'ny tompo dia plutôt izy lasa tiretana amin'ilay tsy finoanan'i Jesosy. Fa nefa noho ny famindrapon'Andriamanitra récupéré izy. Fa ho anasy ianao izay efa mahafantatra kosa raha tanora ianao ka tsy manambady ny esprit ny aloha takariny. Any amin'ny ataovy amoureux ny esprit any ianao. Ina le amoureux ny esprit? Misy saint esprit ve ny esprit an'ilay olona firinao io? Zanak'Andriamanitra izy aloha zany voalohany indrindra raha tsy te azo problème ianao avy eo. Satria nao izy ny tenin'Andriamanitra hoe sarotra kokoa izy ho an'ny olona mahafantatra dia nefa milatsaka indray. Noho le hoe ny olona tsy mahafantatra mihitsy ohatra mitsofoka tao anaty tokantrano ny azy efa tsy anatin'ny fahafantarana hafa ny famindrapon'Andriamanitra. Fa ianao mahafantatra io zay dia mbola mitetateta ihany. Anambady esprit tsy saint esprit. Dia deuxièmement critère anao ny âme ny jereo. Zay anao vao miditra any amin'ny corps. Fa ianao raha mbola avaty amin'ny corps miditra any amin'ny esprit tu marches par la chair et non par l'esprit. Tsika eto enfant de Dieu daholo fa tsisy tsony zany hoe tsy miresaka amin'ny maha olona tsony zany tsika. Dia izay foana ataovy.
Ça, ça va être une assurance en plus. C'est Dieu il va me donner ce qui m'est semblable. Je ne me trouve pas moche. On a Dieu m'a mis moche. Je suis comme une créature moche. C'est autre chose. Fan resaka tamin'ny finoana izy tena zay le vadimenandray tonga dia nanafitiavana ho anazy na dia tsy nafantatra azy satria izy amory divin resaka tamin'ny finoana dia avy eo moa mifankahita zay roa avy eo mifampanao chaty vidéo ska tonga dia zay le amour agapé tsy nisy condition tsy nisy hoe tsy mbola an'izay tsy nisipa akory tsy mba hoe nampiaraka zany fa tonga zay dia mifankatia tsotrao fotsiny tanareo zay zao tena raisiko exemple saorako amin'ny tompo mihitsy hoe nentin' Jesosy an'izay tokantranonay mba ahafahanay mampahery ny hafa satria na ny amoronay tsy hoe matetika manko misy zany misy koa misy ny fomba hitarian'Andriamanitra zany misy ny direction divine samihafa fa misy zao ohatra nangataka vady tamin'ny Andriamanitra ihany koa izy mety niasa ihany ny olombelona fa nampian'Andriamanitra ihany le amba mba hidirige vers la volonté de Dieu tsika tsirairay avy eo zao tamin'izay efa manambady nisy zavatra condition napitilité teny aminazy na tonga nao attiré tsy haiko ny masina ny sourire ny toetra tanareo zao ao anatin'le storgea sphilia sy eros mifangaro tao le izy fa nampiasain'Andriamanitra ihany izy rehefa miasa izy satria miara-miasa masoa zavatra rehetra rehefa tiana rehefa tao anatin'ny fonao le hitahita hitady azy dia dirigeny ihany ianao ahitan'le signe tadiavanao mba tonga anao tafiditra ao anatin'ny volonté de Dieu zay nge ny ilavana ny signe sy ny miracle hiattireny amin'le olona vers Dieu dia ianao zao tamin'ny voalohany nataon'Andriamanitra nisy ihany le tadiavinao ny signe mba atonga reo amour storge filias eros reo dia attirenanao fanamboarin'Andriamanitra le izy mba mifanaraka amin'ny sitrapony dia eto amin'izay zany le hoe misy tao anao mety niditra tao anatin'ny tokantrano na tonga basenao tao amin'ny tokantrano mety le izy le bocositude dia nefa izy indray any tonga lasa vieux tapaka na flasque tapaka dia eo anao ohatrany trantseinao le vadia ohatrany sa dia ahoana hoe mbola noy le tsika sa ahoana na hoe tamin'le misipa dia le romantique acheter un vita dia douerie ramsay ino vidina ho anao anaovana shopping anaovana sakafo tonga am'izay anatao tokantrano tsy hitatsoa zay condition zay dia eo le mibatataka dia hoe tena sipatoaka j'ai épousé zay mihitsy le tiako taonao nandadiko anao tanareo le amour naturel daholo zay zavatra zay fa io anao rehefa zanak'andray surmontenao zay zavatra zay ny fitiavana agapé dia ny fitiavana naturel je t'aime parce que fa ny fitiavana agapé je t'aime malgré tout Dieu nous a aimés malgré tous nos défauts tous nos péchés zay le fitiavana manarina fahotana maro sy mamonjy ka io fitiavana io tiany ny ao atokantrano ho hita reo havanao mety mbola tsy manana ny tompo tiany ho hita io fitiavana io satria na ny olombelona rehefa tsy mbola amin' Jesosy manana an'izay zavatra atao hoe personne ne m'aime satria na vide le amour de Dieu dia tsy mila an'izay assurance zay foana hoe za hoe misy mity zany hoe problème d'adolescente be da be ny ampianarana rehefa tsisy mikoty dia tonga dia ohatrany hoe tsisy pitia zany ratsy be za dia iny no mampiboraka dia aveo lasa mananao foana manao sexy mba everiny nefany inona ny azony amin'iny amour eros ny azony amin'iny fa rehefa ny zanako dia mbola kely ampianarana io amour agapé za zao rehefa misy taona miteny estera foana quoique les gens te disent dehors na rehefa lehibe anao na zao sache que Dieu t'aime tu es aimé de Dieu aza mivalorisé amin'ny tenanao mihitsy ny amin'ny dose d'amour mety omeny olona anao na tsy omeny olona anao fa tu es d'abord aimé de Dieu ampianarana zanako dia mbola kely atonga anazy tsy anaonao foana fa ny olona tsy mahatsapa ny valeur anake ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra inona le valeur anao c'est le sang de Christ inona valeur anao mena Saint-Esprit c'est le plus grand trésor qu'il a mis dans un vase d'argile zay mahatonga anao valeureux dia ny olona rehefa tsy mahafantatra an'izay valeur dans l'amour de Dieu zay dia mitady foana izy mba manana assurance misy valeur ave zany eo manodinina dia nefa zavatra azony de l'amour naturel zay limité reo dia ozy zany ny amoron'Andriamanitra c'est l'amour agapé inconditionnel mety nisy toetra ratsy mivalinao lasa hitanao tokantrano zanakao tsy manino aza ina mampiova fihetsika any amin'ny hafa zay zao ndraindray koa manimba fiarahamonina be anatin'ny assemblée anatin'ny église na partout lasa ohatrany miova fihetsiny anamiko dia ohatrany dia iny koa dia miena koa le ohatrany je suis plus à l'aise en sa compagnie satria nanao no fitiavanao demeurer tamin'le amour filia fa ianao na ohatra ka tu es conduit par l'esprit
na ohatra ianao nanaova ny vava ohatranina ela ny voalohany le amana ohatrany nakoa ty vavany koa nakoa ny teny ohatr'izany za tsy tahita mihitsy zao ny bengoana nisy hoe hitako io fa rehefa mandeha par l'esprit anao tonga anao de se référer à ce que Dieu dit dans sa parole ny za kosa nge tia azy foana tsy nanao ratsy azy satria za ka tia anampina azy tsy miova ny fihetsiko dia tokony za sy ianao tokony ohatr'izany aza mifihetsika na ny fomba fitiavanao ny olona aza ovaina amin'ny zavatra izay ataony na tsy ataony ohatra zao hoe za zao nanay cadeau ny anatra ny tsy mba nirarainy koa iny ianao dia lasa zaraka tsy amian'intsoka zay zao le amour mbola le amour de l'âme daholo zany fa nefa nozy izy paoly il y a plus de bonheur aux à donner qu'à recevoir ny amour de Dieu koa zany mamety sans attendre en retour satria le retour en haut nous tsika mipuiser les sources en haut ary ny source an'Andriamanitra tsy ridry zany mihitsy ke anao aza marary saina raha tsisy piti satria na ny source amen'Andriamanitra anao fitiavana miboiboika dia mihitsy aza atao misy blème zay ataony olo anao tsy ataonao au Facebook misy mampime mihitsy ny ankizy ny fampanao teny sy ana mampime be réaction ny olona rehefa amin'ny réseaux sociaux amina daholo zavatra ampiasain'ny film reny amour de l'âme le tsika le mitsiritra romantique Roméo Juliette amina daholo reny tsisy amour de Dieu reny mankeny fa mampihetsika amin'ny fihetseham-ponao reny mikitikitiany sentiment sy ny sens anao zay hoe ny clip amin'izao reny vehivavy mibride amour eros le lehilahy mody mira le R&B reny ohatrany hoe hira fitiavana be l'amour d'un garçon ina le vehivavy tsy mibride ana ina ny dire amour de Dieu satria eros zao iny fanareo publicité eros reny tsy amour de Dieu reny fa reo nefa reo amour anankitelo reo tsy mifohana an'Andriamanitra raha ohatra izy connecté amin'ny Saint-Esprit dia dia misy voacadre reo zavatra reo ohatra zao ny amour eros manina moa vatana nataon'Andriamanitra nge nanome amin'ny vatantsika mare sensation sy plaisir izy nanao ny vatantsika fantatr'Andriamanitra fa miréagir le corps reo fa hoana rehefa conduit par le Saint-Esprit anao dia eros io réservé ho amin'ny mpivady ke anao ohatra zao raha ohatra mbola tsy manambady célibataire dia mivavaha ianao jesosy arovy tsy réagir mihitsy io eros io raha tsy rehefa tonga ao anatiny hoa misy indray manao zao manke zay rangahy efa nambady fa aloha rangano anandro zay nge efa hivady ihany aveo dia manamombo oatra le aminy satria ta hidirige le amo foana le eros ta hanapaka eo amin'ny fiainanao fa ianao raha ohatra anao mandeha par l'esprit tonga dia zavatra ataonao donne-moi Seigneur Jésus la patience d'attendre jusqu'au mariage ka hitérizy ny vatako térizy tsy réagir mihitsy reto corps reto raha tsy efa ao anatin'ny tokantrano ohatra rehefa veuve ianao ohatra jesosy raha tsy tianao tsony anambady dia térizy fa ampiany fitiavanao anahy dia misuffire Andriamanitra nge suffisant eny fiainanao e zay mahatonga amin'ny Paoly miteny nozy izy jesosy mahatsamy Paoly ma grâce te suffit ka ninona vidy eo fiainanao vidina ny fanahy masina daholo ny comblainy reny rehetra reny dia zay zany hoe tiakotsika afantatra n'io réaction ny amy io ny afantarana koa fa réaction de l'âme ny ame tonga dia mora tsisy sagesse tonga dia instinctif zany ohatrany hoe ohatra zao hoe rehefa misy olona lasaina fa tianao haravavika ianao dia tapitapika eo blisatra le ravavy miteny zavatra nahery zakanao dia inao tonga dia ohatrany mpatoromotra dia adinao le hoe ravaviko tiako fa ianao lasa mifosana azy reny ianona zao ianona nge nanao zao tanareo zay zao le ame zay fa rehefa zatra ianao zay lavatsika foana amin'ny communion amin'ny Saint-Esprit rehefa amin'ny communion amin'ny Saint-Esprit tonga dia marian'izay ny conscience atsika zay le tegna hoe l'esprit c'est la conscience c'est là où on entend la voix de Dieu plus tsika mitomba anatin'ny teny méditation communion Saint-Esprit dia lasa io esprit io tena rentsika fa tsy rentsika intsony le ame dia le ame manaraka fotsiny dia iny tsika le mandeha selon l'esprit ka io c'est un travail c'est un entraînement à faire fa mila se discipliner tsika raha tay andeha hoe conduit selon le Saint-Esprit zay resitsika nge amin'ny champ zay rentsika hoe ino zay fitiavan'Andriamanitra zay mba ahafantarantsika hoe zay ke le fitiavan'Andriamanitra ty sentiment fotsiny ty fa tsisy ty Jean chapitre 15 verset 17 vous dites ce que je vous commande c'est de vous aimer les uns les autres voalohany indrindra zany ny fitiavana dia commandement de Dieu commandement zany commandement zany tsisy qu'est-ce qu'il y a zany fa misy commandement dia atao fotsiny teny eo akaiky loha atao fotsiny
fitiavan'olombelona mandeha amin'ny sensation amin'izay tia kosa ohatrany tia satria tia mame sorirana foana tena tiako izy tia kosa aloha mehramiako izy le mame fleurana foana izy matsiarana foana mi SMS tiako izy dia avako mihitsy tiako izy zay zao tsy fitiavan'Andriamanitra fa fitiavan'Andriamanitra Dieu te commande d'aimer un point c'est tout pas de tsisy équation zany ny amour divin tsisy hoe dépendra na be na sena be fa Dieu te dit aime déjà zany voalohany indrindra c'est un commandement l'amour divin c'est un ordre que Dieu nous donne c'est tout tu dois aimer et tu dois aimer dia tuisitsika indray na isitsika ihany io Jean 15 io rehefa te hafantatra momba fitiavana ianao dia vakio boky Jaune no tena mety Jesosy ny relation momba fitiavana avelombereny io avelombereny raha moa antsika mandeha amin'ny fahazana dia mihevitra ny tena antsika be fa za tena mandeha amin'ny fitiavana ka tiako daholo raha lasina anabako tiako paster zao dia nefa rehefa vao misy zavatra kely ohatran mamparelykely antsika dia iny dia ohatran testezitra ohatran midina le considération midina le fihetsika ohatran miova satria tsy fitiavan'Andriamanitra zany sy mbola fitiavana de l'âme 15 chapitre Jean 15 verset 9-10 Ozy ny ten'Andriamanitra comme le Père m'a aimé je vous ai aussi aimé demeurez dans mon amour fitiavan'Andriamanitra koa zany manao choix ianao iobéir an'le commandement c'est un choix d'aimer ianao zany teny ndraindray misy tao teny tsy vitako pastera mamela heliko azy choix-nao tsy te hamela azy satria tsy vitanao satria n'Andriamanitra tsy mangataka atsika zavatra tsy vitatsika fa izay le choix an'le âme hihaino an'le commandement avy any amin'ny Saint-Esprit za irefuse an'le izy fa dia io zavatra misy tao zao misy olona manao tena marary mafy atsika mihitsy dans l'âme le âme tena mirésiste mihitsy mirefuse tsy hamela heloka fa zay le pas de foi koa le satria tu obéis au commandement de Dieu que je dois aimer et tu dis Seigneur je vais aimer malgré tout je vais aimer je décide de l'aimer et non déclarer an'iny fotsiny dia miditra atsehatra amin'ny fanahy masina satria na fanahy masina mahafantatra ny capacité anao fa zay acceptation anao zay commandement de Dieu zay nahafahan'ny Saint-Esprit miditra eo amin'ny fiainanao dia ohatr'izay daholo ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika ohatra hoe raisiko zao taty ananjy ho vavolobe teo le sigara ozy izy satria le aminy efa nakafiany zavatra iny dia raha ny herin'ny tena indray dia je vais arrêter fa ianao fotsiny mila ekenao aloha hoe les volontés de Dieu raisinao ekenao amin'ny fonona hoe zay ny volonté tsara ekeko aloha zany atao anatin'ny fo oui c'est pas bien que je dois fumer afaka amin'ny sigara ny ananjy zao est-ce qu'on finoana fa omeny Saint-Esprit anany capacité afaka ialana amin'izay satria ekeko fa tsy tian'Andriamanitra dia ohatr'izay le libération avy eo ozy teny Andriamanitra hoe le Fils affranchi il nous rend libres. Le Fils est la parole faite chair. Quand tu obéis par la foi la parole de Dieu, le Saint-Esprit se met en œuvre. Et il les œuvres surnaturelles ao anatsika comme manamboatra an'le âme amin'izay izy recadrer an'le âme hoe viens ici, c'est ici la volonté de Dieu, éloigne-toi du mal. Dia ohatr'izay koa anatin'ny fitiavana. Misy fotoana ny vadinao mampite crise be ohatra, tsy tahiara-torano mihitsy ianao. Rehefa ohatra ianao comme se ressourcer à la bonne source tsy amin'ny amanao tsony ianao nandeha hatsaka fa tonga ianao dia matsaka any amin'ny Saint-Esprit vitanao voaka avy any tonga ianao dia mitsikitsiky chérie tsy manino za fa tiako ianao dia ohatr'izay dia milamo azy resaka ny obéissance atsika raha amin'ny Saint-Esprit milamo azy ny fiainantsika fa io ami te insiste ho indépendante ohatran'ilay femme libérée reny zay na femme non je suis indépendante je veux tout faire dia rehefa misy bricolage narina le vady nroana atao trano avy misy bricolage mitoma tsy vitako ty zany le vady ny amako ohatra zany ndraindray dia je veux pas de Dieu je veux pas de toi ça ne laisse pas me débrouiller toute seule non laisse-moi aussi izy le aminy tenao zay tina dia avy nefa izy limité ny capacité dia izy avy dia fanahy masina miandreo fanahy masina raha tsy invité izy tsy miditra atsehatra fosy fanahy masina tu vas ouvrir ton cœur je chante que je viens t'aider si tu m'ouvres izy dia ohatr'izay le izy fa mila manaiky aloha zay le choix manaiky ianao hoe la volonté de Dieu c'est ce qui est bon pour moi mieux pour moi c'est la volonté parfaite dia io zany ozy izy Jesosy je demeurer dans mon amour c'est un choix tu as le choix de demeurer dans l'amour tu as le choix d'aimer tes ennemis de ne pas les aimer fa raha ohatra ianao mandeha par l'esprit tu crains Dieu tu aimes Dieu tu vas prendre le choix d'aimer malgré tout
Dia resika indray Jean chapitre 13. Jean chapitre 13 verset 34. Hozy ny ten'Andriamanitra, mbola averin' Jesosy, je vous donne un commandement nouveau. Avereny tenena akaikinao que c'est un commandement. Amen. Dia hozy izy Jesosy, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Misy fotoana zao Jesosy, raha amin'izao tontolo zao zao mihainao Jesosy ilay miteny hoe incrédule, kely finoana. Dia hozy ny sentiment ny amorona Jesosy koa dia za ve mba fitiavana. Misy fotoana antsika rehefa pasteur miteny fahamarina dia za ve mba mpanompon'Andriamanitra ohatry zany ve mba fiteny. Nefany ny amour de Dieu tsy idiran'ny sentiment mihitsy. Tsy idiran'ny malaise. Non, là, est-ce que je suis à l'aise ou pas si j'entends ça? Fa ny amour de Dieu dépendre ny volonté de Dieu foana. Satria c'est l'amour qui est de Dieu, c'est lui-même. Ka l'amour de Dieu tsisy resaka ressenti. L'amour zao dit la vérité. Ianao zatesy raha misy mitenanao famarinana dia itenanao za ve mba mpivavaka. Le izy kosa nge mba misy fahendrenana za ve mba tena dia ahoana. Non, tsisy resaka sentiment le izy fa obéissance au commandement de Dieu. Satria ny fitiavan'Andriamanitra mijery lava fa tsy mijery anao malaise tsy jery ny émotion anao du présent fa ny amour de Dieu mijery an'le afo be ao ambadika miandro anao raha ohatra ka tsy tenenina ianao androany. Hoy izy ilay mpanompon'Andriamanitra iray izay hoe ahoana ozy izy efa hitako izao ilay olona fa efa il va se noyer dia ahoana ozy izy tsy andeha hiteny ny fahamarina tsy tory anazy ny fahamarinan'Andriamanitra fa dia ny sentiment mety hiteny so dia tsy mety kosa izy dia maty any ilay olona dia vita mijanga ny amour naturel ça va pas sauver. Satria ianao matahotra ny réaction-ny olona dia tsy samy tory. Ny évangile nge prédication de l'évangile tsy maintsy misy olona manana audace fa avaiza nananan'ilay olona motivation c'est l'amour nge. Tsy nge misy fotoana mitondra ny fahamarina betsaka mitenin-dratsy dia anao sentiment ve tsika dia hoe sao dia lasa ilay olona dia ahoana anao aloha amboamboarina kely indray aloha ny toriteny rangaha dia ahoana dia amboamboarinao ny toriteny fa tsisy voavonjy ny ray tanàna avy eo dia anao koa very tsy vita ny sentiment tenaka tsy vita ny sentiment ilay izy. Amen. Lise commandement de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Jesosy na dia nisy nandrora na dia nisy nanenjika nisy nitendratsy il a continué son ministère. Tsy nampiova ny fihetsika Jesosy mihitsy zany amin'ny fitoriana ny filazantsana sy ny fahamarina satria alohan'i Jesosy androany izy misy mitoraka vato dia nefany avy eo mety marainy ny teny dia ichoisir ilay olona ihaino an'Andriamanitra dia vovony tsy izay tsy teny Jesosy satria hoe malalaise dia sao dia voadona kosa ny sentiment voadona kosa ny ama fa aloha ilaminy dia tonga ihany milamina avy eo ny afo be tonga dia miandro izay ny no Jesosy ny ao anatiny ohatran'ny mpitory anankiray ny ao anatiny aloha mahita ny ondry teritra androany dia avy izy mandoalika izy mba ho voakasika hiasa ihany ny fahasoavan'Andriamanitra hipenétrer amin'ny cœur ny parole miprêcher iny hanovana azy mba hanova ny direction sy ny trajectoire hiala amin'ny faratsiny handeha ny fahamarinana. Ka zasenao zao tsika anatina ministère na misy manesika tsy misy manesika indray mety misy toro fahamarinana dia miala sesy continue de prêcher la vérité parce que c'est l'acte d'amour que tu puisses faire à quelqu'un. Tsy manino mety tesy izy androany fa toy izy mifandoalianao fa manova azy mety hanova azy izy rapide tsy izay tsy sa ianao satria na hoe tesy izy androany dia sûr izy fa raha ohatra tsy handray tsony ny évangile tsy handray tsony ny parole de vérité dia mivery izy rapide. Zay mahatonga hoe raha ohatra ianao ka mbola kristianisme atao madiolo inona motivation ako dia zay mahatonga anazy ny teny Paul c'est le don par excellence satria nao izy Paul pokaty daholo ny zavatra rehetra raha ohatra anao ka milaza manompo manao ny asan'Andriamanitra tsisy ny fitiavana io pokaty raha misy ny olona hoentin'ny fitiavana de l'homme pokaty satria na sentiment ve ny tondranao en brebis ny émotion ve dia nefa ny émotion anao sy ny sentiment anao mamitaka anao reo erroné reo misy fotoana dia efa tsy mitady conseil anao amin'Andriamanitra ka mety tsika motivation tsika voalohany indrindra c'est l'amour de Dieu. Dia raisitsika ao amin'ny épître 1 Jean ndray épître 1 Jean chapitre 4 verset 11
Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et nous devons dire c'est un devoir d'aimer. Parce que Dieu, c'est un devoir de tout enfant de Dieu d'aimer. C'est tout. C'est le Dieu d'amour et en nous, nous avons la capacité d'aimer. Nous devons aimer. Mais tu as le devoir d'aimer. C'est le don par excellence que tu puisses donner à tout le monde, c'est d'aimer. Amen. Luc chapitre 6, versets 32 à 35. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Ils ont amour naturel, amour contre même les pécheurs, ils savent s'aimer entre eux-mêmes, c'est une mise point commun. Si vous avez un Christian, si vous avez un tout ça, vous avez limite l'amour naturel, ça y est, vous avez un fibripé, vous avez tous les lassés, vous avez un nul, limité, et non, ça m'a rassé, tu m'as les capacités. Io mihitsy ny manavaka anao, za manavaka amin'Andriamanitra, tiako foana ry zareo, je le dois de désirer. Tsy mampiova ny fihetsiko amin'ny zareo zany, tsy manao ny fataon'ny zareo fotsiny fa raha ohatra kosa izy tonga aty amiko raiso, manontany service ako omeko, satria tsy conditionnel intsony ny fitiavana anako. Fa izy, hoy izy Jesosy mampianarina mety fa tsy fantany, tsy ananany. Ka tsika aza marary saina rehefa misy manao miova ny fihetsiky ny olona amintsika. Aza zany ny dozenao ny amoromenao an'ny hafa, fa ianao manome foana. Satria ny source ao anatinao. Fa ny olona tsy afaka manome an'izay satria izy tsy manana. Fa ilainy ianao zany tokony ressourcer anazy dia mampiseho anazy dia ravy. Ny fomba fanehoanao izay amour de Dieu zay matility anazy dia hoe ahoana ary zany. Dia iny fihetsika hoe mahatonga anao témoignage de Christ dia iny koa izy lasa mba hikatsaka an'izay zavatra izay. Dia lasa tonga ohatrany apahinao amin'ny royaume de Dieu. Fa zao c'est un devoir. Eto zao commandement tamin'ny voalohany dia eto indray c'est un devoir. Aime, c'est tout. Na miova ny fihetsiky ny olona aminao na tsy miova, aime. Aza mampiova ny fihetsiko amin'ny hafa zany. Toy izy foana, maty mameo, meo izy. Ohatrany tsy miraratsy mameo, ohatrany tsy sinsira anao, dia foana izy. Misy fotoana tsory fa izay mpanompon'Andriamanitra, misy fotoana mitesté anareo tsy maintsy. Satria na Paoly ary miteny hoe tsy maintsy examiner anao izy aiza misy fotoana nareo mety tsy mahatsapa fa tsy maintsy manao zay. Ohatra mety misy sao ohatra mody tsy rarahina kely jerena kely ny réaction ohatra. Dia satria misy fotoana ny Saint-Esprit izay zao sagesse, don sagesse zay. Dia jerena dia rehefa tsy hoe hijery io ihany mbola ohatr'izao. Fa iny mana devoir zay andohalika par amour hitondra bavaka Jesosy appuie mbola misy an'ity faiblesse ity. Prendre soin d'un troupeau de brebis de Jésus. Zany mila amour prendre soin zany tu dois prendre soin. Dikazany soin zany jerenao rehefa mananjanaka eny anao jerenao ny ohany mila tapahana ve ampandronao skinnao taitsovana dia ohatr'izay koa tsy maintsy attentif ianao. Dia izay mpamon'Andriamanitra koa misy fotoana tsy maintsy manao test mba jerena hoe aiza ho aiza zareo inona no tokony entinay ambavaka Jesosy. Ka ianareo za taitra indray mety misy hoe pasteur zany raha saniavinavo amiko androany fa ty mirindraotra tsy dia nijerijery aotra tsy dia zany tsoroko anareo fa zany problème Madagasikara. Lasa miady fity, au lieu de mitady fitiavan'Andriamanitra dia ihana indray tena ohatrany considéré pasteur Rodolphe androany, ihana indray ohatrany titimba. Dia za zany hita ve sa tsy hitany dia io dia manao bebe tsihana dia avy eo lasa mifamaly ny prarasiny. Dia avy eo dia ahoana dia Jesosy dia ina ary reto. Dia mampimebe izy mbola ohatrany tamin'ireo ilay mijery film an-jaza ireny dia ilay cours de récréation. Dia misy groupe. Dia misy an'ny super saint dia ohatr'izay. Dia misy fotoana ohatr'izany koa brebis de Jésus mampalahelo be satria nadiny ilay fitiavan'Andriamanitra agape ao anatiny. Dia toy izy atsika. Si vous faites du bien, ceux qui font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Pécheur koa zany mahay manao bien, fa misy condition mahatonga anazy manao bien. Mahatonga ny pécheur ndraiky zany misy fotoana manao ré caritative reny satria ça leur fait du bien eux-mêmes. Satria ohatrany hoe pour avoir une bonne conscience, alors nga zany mba hanao asa soa, mba hampea miala matory mba nanampy manitra ray dans le monde. Pour son bien à lui, mais pas pour le bien aux pauvres. Fa ho an'ny fitiavana agape, pressé ny Saint-Esprit mihitsy anao noho ny amour de Dieu. Fais ceci, fais cela, et tu le fais sans que, pour que j'ai l'âme, mes sentiments soient tranquilles, et je le fais, mais parce que Dieu me l'a poussé, pressé.
Ohatr'izany zao motivation'ny olona mahatonga ministre de Dieu, tu as la compassion des âmes en toi. Mavita anao ça je mets des heures, misy fotoana anao tomany pendant des heures, tsy ho an'ny tenanao fa pour les âmes. Ka tiako sika eritreritra hoe ina mahatonga antsika anaty sekoly, ina mahatonga antsika andeha hanao rallye de miracle. Tiako recadrenao tsara hoe ina motivation anao. Fa tsy resaka be style akory izy ity dia hoe ina indray ny tenue zala dia ambiance indray dia dia fampitany dia ambiance. Be da be kristiana mitady ambiance fa tsisy fitiavana mihitsy. Misy nge mampitoetra ny olona anaty eglizy tsy fitiavana kafe fa ambiance. Dia misy koa ny olona miala foana misolo eglizy satria tsisy an'ilay ambiance atedavana. Fa ny amour ao anatinao inconditionnel ianao tokony mivavaka ohatra mbola tsy manana fiangonana tario efa any masina ohatra ny taty anazy tario meo anany fiangonana mapety any dia manoro anao Jesosy ariny tiako alehanao dia mitoetra anao fa tsy hoe mahita ny anina fafa ianao any ato ohatrany be mainty any ana ren'ilay be vazaha ariny tiako dia ianao hoety miamanao foana fa tsisitsisy dia ianao avy rehefa ho déçu indray hita ny anina ohatrany ohatrany tsy azara nga andeha faoty ny anina mihitsy tsy hoe dia mba ianao mihitsy ny tian'Andriamanitra ho fantsym-pitiavanao mba hanovany rehetra tsy isaky mihetsika ianao dia mitady excuse foana ny amour zany tsisy excuse zany ianao za mame excuse foana ka za nge pasteur tsara fa mame lasy fa zao kosa ve nataona izy izy zao c'est un devoir ohatra rehefa mame devoir ny ampianarina be d'estera matoa zay voasorana anaty cahier c'est un devoir tsy maintsy atao tsy raharaha zany ny prof ka hitena zay kosa prof tena reraka be fa nandeha tany amin'ny parc homany ohatrany tsisy excuse zany sy prof fa matoa meko dia ataony fotsiny dia ohatr'izay koa c'est un devoir. Mais aimez aussi vos ennemis. Io amizay manavaka amin'ny fitiavana agapé. Aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer. Tsika ve rehefa manome fanomeza dia nandray ohatra miandry réagir lespisy tiany ve zao ino ohatrany tsy dia hitako tena ohatrany tsy nasiny pasterasirana zao le fanomezako meko iny tsy dia ino miavanao dia dia mieritreritra fa za koa ma tsy tanao zay zao tsisy ozy Jesosy donnez aussi c'est tout sans rien espérer t'espères quoi misy zao ny olona manome ohatra ny paster Rodolphe dia zany aveo mampivadika an'ilay olona manome amin'ny paster izy dia aveo ohatra misy valom-bavaka tsy azony satria zany manome mba hiespérer zavatra dia aveo izy déçu dia iny izy miala dia zany mampiala azy dia tsy ahitany vokatra koa izy satria izy tsy nanome tamin'ny fitiavana agapé dia za mahatonga ny olona be da be déçu anaty église. Je fais que ça au ministère, j'espère. Chaque condition pour la motiver. Les conditions, en fait, tu m'as motivé juste pour le royaume de Dieu. Tiens, juste parce que c'est l'homme de Dieu. Tiens, juste parce que j'ai envie de donner. Là où le sait, tu me mets, tiens, ça, je veux faire mon devoir d'enfant de Dieu. Tiens, tiens, va t'amener amour, ça. Dieu vous disait, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Quand c'est que ça, c'est semblable en personnalité de Dieu. C'est un zakazakisika eto tany hitovy tahaka an'Andriamanitra ozy izy Jesosy. Ka io manomboka amin'ny fitiavana agapé. Misy fotoana zany ianao rehefa ohatra le manomboka amin'ny teny sarotra pastera maha-olombelona tena sarotra no izy sarotra le satria ianao mandeha amin'ny fitiavana olombelona dia tsy manana hery mihitsy ianao amela hery tsy manana hery ny fomba fijerenao mbola le fijery amin'ny maha-olona conditionnel lasa bota be raha matoa tany tsy te hikitika azy tsony aloha anao mikizaka rika tena tsy dia aveo anao vao mahita sipa kely tsara tarehy amin'ny film dia mahita sipa kely tonga anao dia mikôtikôty satria anao entin'ny amour eros fa ny amour agapé na le bota izy na ny eny indrindra nareo zay mpanao critère physique io sao dia ny abota ny aveo mampidivorce nareo me fa misy zany tena misy zany fa marcher par l'esprit dia nareo mifidy vaty koa aza mifidy par l'âme sao dia mba sady aveo rehefa scellé tu n'as plus le droit de demander à Dieu de déceler miaritra eo ianao zay moa tonga mipony farany teny hoe mapety anareo sy dia anao tsy manambady satria nao izy a rehefa manambady ianao dia mitady foana ny hiplaire an'le ramatona le rangà fa nefa kosa ramatona rangà raha ao amin'ny tompo dia le rangà hitady plaire à Dieu donc samy mitady ny plaire à Dieu nareo roa miaraka fa raha misy anankiray tsy ao amin'ny tompo dia ianao dia zay satria na c'est la loi
c'est la loi ohatra ny hoe loi efa instauré nataon'andriamanitra anatin'ny mariage natao mifampina ny lasy ny vavy donc ianao tsy maintsy ho tiré ahe foana ampandevitra an'andriamanitra anatin'ilay tokantrano ka ho anareo izay tsy manambady manana fototra tsara dia n'izao aza entin'ny eros ny émotion palpitenao vao mahita tena ina dia excité be eo tsy afa amin'izany tenao rehefa misy resaka excitation zany ça vient pas du Saint-Esprit. Ny olona manana Saint-Esprit manana maîtrise. C'est le ça qu'on fait de l'esprit, c'est la maîtrise. Tu maîtrises tes yeux, tu maîtrises ta bouche, tu maîtrises tes actions, tu maîtrises tout ce que tu peux ressentir corporellement. C'est non esprit. Et bien au fait ça les mains esprit non fa tsy ivelany ty tsony midomina anao fa ty isa maraina anao rehefa vao mifoha baiko ty tenanao ty ianao indray manaiky ny esprit ako androany masoko manaiky ny esprit vavako manaiky foko manaiky anao ny esprit ndraindraitrika tahitrotra ny ampiasana any ndraindray rehefa bebe ny asa aveo anao tezitezitra dia maloto kely le fo fa rehefa communion anao Saint-Esprit misy tsy détaché tsikelikely anao dia hainao miasika ny zavatra rehetra miakatra kely rangaha calme fotsiny anao maîtrise tsara anao anatin'ny Saint-Esprit moi je me devoir aimer an'ity ramatoa foana tonga dia resy satana satria satana rehefa tsy midomine ny esprit anao dia izy midomina ny aminy ny amina ny tena marina rehefa nanoty adamaseny dia nomeny adamany satana ny cléany aminy donc izy satana zany manana pouvoir mihitsy eo amin'ny aminy mamorona circonstance amin'izay izy atteindre ny amanao io satana nge miketrika be ny olona indray mihatra satana tena kamila fa tena sandray kristiana mametra fa kamila ny satana tsy mipetraka zany siny izy esprit fa kanefa kaiky ny lera fa verinao fa ohatrany ahoana manety Jésus ny tena il est le prince du monde il a instauré tout un système pour être le prince du monde ça veut dire izy miketriky nanao peziny izy mba tonga an'ireo olona ireo tafiditra anatin'le système mba ho forcer le olona ireo anao zay ty pontaingy dika zany hoe prince du monde pontaingy monde ny président sy ny gouvernement sy ny pouvoir an'izao toa zao rehefa tsy manana andreo pontain daholo ny pontain ny satan amboamboary ndraiky zay moa tokony hoe lasa ekena zao ny homosexualité satria pontain satria le système tsy afaka mianatin'le système antsony ny olombelona satria na esclave fa ny libération nataony Jesosy personnel le izy afaka tafiala amin'izay esclavagisme izay anao dia ty amity tsy esclave ny amanao ntsony ianao fa tu es conduit par l'esprit de Christ dia manaiky no se soumettre ny amanao dia izay mahatonga anao hainao mity amin'ny vadinao mity amin'ny manodidina anao lasa tsy mora ianao tsy le olona voatohany reny ntsony tsy le mora tezitra satria tsy vakianao aloha ny extérieur za mahatonga amin'ny paoly miteny nareo izay manambady izy atao ohatrany tsy manambady tia ny paoly tenena zany vadinao ndraindray afaka midecevoir anao ka raha ohatra ny fiekinanao amin'ny vadinao foana ny fiainanao dia hotritra ny amanao satria misy faiky fa ozy izy paoly atao ohatrany tsy manana tia ny paoly tenena zany fiekinanao fitiavanao aloha ataovy an'Andriamanitra fiekinanao tanteraka ataovy Andriamanitra rehefa mamiankina amin'Andriamanitra koa ianao efficace ianao amin'ny manodidina anao tsy kizirina ianao miaraka mivady aman-janaka ao mana patience ianao Aïtika tsara moa Galates 5:22 le fruit de l'esprit c'est l'amour io le amour de Dieu any ianao tokony puiser en source anao eo amin'ny fiainanao raha olona tu marches par l'esprit ne puise pas ta source dans ton âme puise supérieurement qui est l'esprit de Dieu c'est une la communion Saint-Esprit restsika nge amin'ny Corinthiens chapitre 14 vetivety 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1a hozy ny ten'Andriamanitra recherchez l'amour amen io teny amin'ny Paoly le fitiavana rechercher io mandeha moa Paoly miteny rechercher l'amour nefa ny pécheur arozy même ty io le teny amin'ny Paoly le fitiavan'Andriamanitra satria ny fitiavan'Andriamanitra tsy voafetra le fitiavana dia mila anao mikatsaka an'io fitiavana io foana isan'andro tu dois chercher à marcher par l'amour de Dieu tous les jours ny tiany Paoly tenena zany tsy naturel amin'ny olombelona io amour divin io fa mila katsahana le izy mila katsahanao le izy isan'andro
mila anao manontany tena sy miprendre conscience foana amin'ny relationnel anao isan'andro. Misy fotoana ankehintsika indraindray famondrapon'Andriamanitra anao dia miasa anana. Misy fotoana tsika entin'ny fihetseham-pontsika indray miréagir mitory teny. Ohatra hoe misy olona miteny ratsika dia intsika mafana fobena. En Facebook tonga dia publier zavatra hoe ivisena olona ohatra. Fa izy indraindray est-ce qu'on a été motivé par l'amour de Dieu? C'est moi qui vais Paul miteny misy ozy indraindray dans le mauvaise motivation hoe manao ny évangile fa tsy manino izany ozy izy. Fandaontsika ozy izy tena voatariro mifanahy masina. Ka zay mila matsaby ianao ohatra hoe mpamon'Andriamanitra mijoro ety, za mijoro ety, ina motivation. Misy zao mety misy mpamonana hoe testé misy olona tsy dia misy olona ety zany ka tsy hitory. Na miaina le zèle anao hitory satria tena tsy dia betsaka ny olona androany misy manao an'izany satria na tsy hamoraka tsara fa fanahy vovonjy Jesosy avelako ny 99 za andeha. Ka le amory ve anareo zay amoron'i Jesosy zay âme anankiray zay précieux motivé foana satria c'est une âme précieux pour Dieu. Fa nanday tsika conditionnel le fampona ny zèle tady ihany motive tsy ihany tsy hanao rangahy za. Misy fotoana tsika manao zay eny adina ina les motivations anao. Est-ce que c'est l'amour de Dieu? Reste Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Motivation, enfin, nous petit café, c'est l'amour de Dieu. Il n'y a qu'à parler en pensée éthique. Il n'y a qu'à parler en... Tu es motivé par l'amour de Dieu, par religieux. Misy fotoana mampimotive antsika amin'ny fanompoana dia hoe anompo amin'izay valian'Andriamanitra le vavako, anompo amin'izay omen'Andriamanitra le asako, anompo amin'izay mbola amour de l'âme amidiriger anao fa c'est pas l'amour de Dieu. Misy fotoana ny olona anatin'ny vavakany se diriger vers lui foana fa tsy se diriger hitady an'Andriamanitra. Fa est-ce que ça, est-ce que vola dikan'izany hoe amour de Dieu me remplir en pensée ny son cœur anao ve volonté de Dieu? Dia mampiasa ny herinao ray manontolo ianao dikan'le herinao ray manontolo le amanao ray manontolo omenao pour le royaume de Dieu. Dia hozy izy Jesosy, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Rehefa mahay mitian'Andriamanitra ianao dia mahay mitia ny hafa, mahay mitian'Andriamanitra ianao zany le cœur que Dieu désire pour être son serviteur dans son royaume. Ozy izy mifany masina be da be loatra ozy izy tsy mpanompo chrétien milaza fa manompo fa dans de mauvaises motivations. Ny tena tedaviny jerena te ho célébrena te aneo hoe za koa mahavita dia misy ny olona se servir de Dieu fa tsy servir en Dieu. Ka tsika tandrena tsy ny lasa se servir de Dieu. Mety afaka manao be da be ten'Andriamanitra ianao Facebook mampiseho sarinao be da be anao dia mandeha za aloha te Andriamanitra efa ny avy anao tena marina ianao no tianao hita, ianao no tianao te hafatana. Tsika moa mianao anatina époque hoe mora mise en public amin'ny fiainantsika ny tentsika ohatra na amin'ny internet fotsiny. Tu peux te lâcher sur internet fa atovy tsara aloha avant de faire quoi que ce soit. Mets-toi à l'épreuve toi-même. Inona mampimotiver anako? L'amour de Dieu, ça, les âmes dans l'emprise de l'excitation, de l'émotion, de beaucoup de conditions. Ça, c'est vraiment, c'est Dieu. Tu as pris le temps de t'agenouiller et que c'est le Saint-Esprit qui t'a pressé. Ça se comme tu se maintiens, nous disons, après, vous êtes pas les sur ton dehors, ça, non, ton Facebook, t'es sous, t'es en train de faire un truc, Monsieur piégé, misy fotoana moa dia tsara aloha izy io témoigner fiainana fa ndraindray ozy le amy prendre plaisir te hita dia tonga dia mifoanako le izy dia navelako teo aloha tanareo na zavatra ohatrany ilay verentsika anodin fa demande toujours tsy ianao mandeha amin'ny fahazarana dia aveo Saint-Esprit tena be da be ozy pampidera vacances io tandray koa ianao sao dia mpanao an'ireny
dia hoe ho avy eo dia za koa zanak'Andriamanitra mandeha vakansy nefa ny amo mba dia mba tanàna koa e azonareo ilay izy miama ianao rehefa tsy mahafantany Saint Esprit dia tsy tena fetsifetsy be io amin'io e tena sérieux zany izy ta hivoaka foana na loatra ny resaka organe ndray ta hitrotra lazay mivadana ireo tokantrano rehefa tsy miana ta hitrotra tiako ohatrany fa rehefa tsy ampy ianao communion Saint Esprit dia midomina foana zavatra io ka tiako tsika anatsika mbola hiarako anatin'ity asa fampony ity tsy maintsy miremettre les choses sur les rails foana tsika fitiavana le izy na zay koa raha mboarin'Andriamanitra anatin'le izy za tamin'ity semaine ity tena be dia mifanahy masina be da be mihitsy dia pendant une semaine tsy hoe réaliste tena pendant toute une semaine presque toute une journée tsy mivoaka en droit secret raha tsy hoe nomay sakafo anjanako tena tsy tavoaka tao mibrisé mihitsy tena nangatako hoe brisé eo rehefa misaintsena ny asan'Andriamanitra dia brisé be natao anatiko tena nangataka amin'ny Saint Esprit tena atao motivation anao no atao anatiko dia tonga dia reko mihitsy nalemy tsy tafatsanga mihitsy ohatrany tonga dia te-handohalika foana dia mangataka appui zay za zao misaotra an' Jesosy mihitsy ohatrany hoe tatiorotona zao tena fantatry mihitsy ary tamin'izay vao nahita anazy dia reko tara-panahy mihitsy ty raha matoty atsanga an' Jesosy ho intercesseuse ty dia tena reko mihitsy ilaina mihitsy rehefa tonga le izy tsy vitany hoe zany nga dia ianao nge misy taona fanahy masina koa tena be da be antsika tsy mahavita midemeurer ao anatin'ny endroit secret plus de 15-20 minutes il y a des chrétiens qui trouvent dur de rester seul avec Dieu tsy maintsy mitady motivation olona izy miaraka aminy vao mahavita midemeurer ohatrany hoe tsika zao de 15h à 15h30 à 18h ohatrany hoe mora be satria il y a des choses réelles visibles mampitonga anao manome motivation anao misakroche manome anao motivation hijany fa nafatarina fa loko tia an'Andriamanitra anao eo amin'ny anao le tsisy anizanizy mihitsy ianao le any désir iny tsisy amin'ny paster motivé fa iny le choix personnel anao mahatonga atsika mandeha sekoly nge dirigena motivation anao hitady an'Andriamanitra dia misy tsika tsy mahavita ohatrany misy mijery le ty vao 10 minutes ave zay no endroit secret le mijery dia mipari misy faky kely le reo mbany tabiva anao no fafanaketony trano ndasy teno le sakafo ary ndasy aloha hitsanganakely tenao na tesina efa nandalo an'izany ianao hoe za koa nge mba mandalo zany hitanao iny le guerre de l'âme miinsiste dia ino moi je vais faire autre chose ta insatisfaire an'le nofo mila mikarakara trano mila mifaky no trano mbola misy rendez-vous ary zao taitainao calendrier fa maninona Saint Esprit raha avela s'impose inona foanao maraina inona ny agendako andrano Saint Esprit dia nefa magaga any ampiasantsika mahavita mi surconcentrer pendant 8 heures na zany tona mivavaka an'ireo zanak'ireo Jesosy hoe tsy mifahasoa ny zany zao mahavita concentré izy miaraka amin'ny maître any ampianary pendant 4 heures le matin 3 heures l'après-midi fa reo zazy ireo zao ohatra dia se concentré dia ny ten'Andriamanitra mahavita be izy tananao na mitady ny attention n'olombelona mila ny Saint Esprit ianao tsika zao mbola concentré nisy tao fa zaraiky ny tamin'ny esprit evy concentré reny jery film adondroa fa ianao hoe mahavita mandohalika adondroa au amin'ny endroit secret est-ce que tu arrives à être seul face à face avec Dieu zay le fantatry satria motivé le cœuranao par l'amour de Dieu dia zany any vavahako foana isan'andro na ho anay na ny tenanay so atsika rehetra hoe tena ataovy ny crime anatinay le amour de Dieu le tiany Jesosy tenena amin'ny Matthieu 22:37 io ke ny tena marina chrétien tokony olona passionné zareo ke le olona passionné iny ohatra passionné anaty tunine izy ohatra manao économie foana vao misy temps libre dia manao tunine araka amin'ny copain tunine dia dia fier jery ty zao namboarina dia miresaresaka amin'ny changement les voitures dia tsy mahita lera zany fa matoa anao mbola mahita lera t'es pas encore passionné par Jésus dia inonao tokony ianao mandeha lavitra kokoa persio mila anao forcé ny tenanao mihitsy forcé le aminy se discipliner anao forcé o izy reste là jusqu'à ce que tu vois la gloire de Dieu za tena nandalo an'izany misy toa tena mafiamiko mihitsy mitoetra anaty endroit secret dia nefa mifantatro fa fanahy masina mitena anaty mifoka ianao ampiasako tondram-bavaka ny ministère amin'ny vadinao dia pendant des années c'était dur satria za avy eo rehefa nitafiditra femme au foyer dia tena amiko zany ohatrany hoe inutile ako totanako lasa inutile lasa misennuyé ohatrany hoe tsy sapory hoentiko mihitsy zany zay nieritreretiko dia rehefa nandeha tena dia reko foana fanahy masina
à genoux toi, misy lavako anao, je te mets à l'écart pour que tu travailles avec moi dans le secret. Dia tamin'ny voalohany tsoloko anao mandeha endroit secret tena c'est dur, ohatrany hoe c'est dur, tsy mety concentré mihitsy zay ianao. Dia mitadirika foana. Fa rehefa avy eo kosa ampisehoako an'izay tena mangetaheta fa apio tena mila anao. Azoko amin'izay, za moa tonga le misy an'ireny ireny, montre-moi ta face. Tsy hivoaka intsony raha tsy mahita amin'ny face anao. Za aloha mbola tsy nahita fahazavana, nahita illumination tsy hoe fa reko ny présence de Dieu. Reko misy taona pendant 4 heures tsy mivoaka, tsy nampaninana anahy mihitsy. Dia nazara avy eo gaga. Mijery hoe 4 heures mivoaka. Avy matetika moa ny zanako miditra amin'ny chambre anay miantso anahy. Dia na izy da nahafantarako izy misy présence de Dieu. Matahotra Joshua manantona anahy. Taloha izy tsy sa. Taloha izy manantona anahy tegna. Fa Estera dia izao tsy miditra satria nareny le présence. Dia na Joshua tsy sa mijery misy taona satria hoe tena hoe mizary dia ohatry hoe dia izay nahafantarako izy fatanjanako. Dia rehefa nenitra karaha izy dia na ny zanako lasa nihendry tsy dia miady indépendant, tsy mila anahy. Tsy mila kenikena be satria tamin'ny voalohany izay efa nendrika izy tena Jesosy ka dia zako ny mikarakara an'ilay zako tsika zareo maditra tsika tsy maintsy géreko izy hitanao tas d'excuse. Dia avy eo izy mifanay masina hoe je peux régler ça ozy izy fa raha ampiseho anahy hoe mila avy ianao. Dia za mitondra mbavaka miheny Jesosy lista dia hoe tombavaka ny anaran'ireo dia izay nataoko. Dia izay moa teneniko amin'ny vadiko anao rehefa mandeha miasa rehefa à l'école les enfants za koa miditra amin'ny broc. Za tsy mana patron olombelona fa mon patron il est là-haut. Miditra amin'ny broc any ako. Dia j'attends cette directive. Inona indray Jesosy no tokony entina mbavaka? Inona tianao entiko mbavaka ho amin'ny mpanomponao? Inona indray? Dia za tao anaty semaine ity zao dia narea zao izay mianaka moa efa andresaka. Nareo zao momba Natalie. Dia niteny Saint-Esprit ny insiste be izy atsofoka Natalie. Dia izy moa voninahitra n'Andriamanitra fa réglé le izy avy eo. Dia tiako be mihitsy Andriamanitra rehefa misokahitra izay dia tiako be le izy satria tsy possible ho zavatra ho fantako izao izay nahazo azy raha mitenako nefa izay efa firy andro izay tsy mihoana. Dia faly be dia hoy Jesosy hoe ampiasa ohatr'izany foana satria tiako ho utilisable hafa amin'Andriamanitra satria ny antom-pisiko dia bénédiction ho an'ny hafa, bénédiction ho an'ny ondron'i Jesosy. Dia naperina moa fanay masina ianao tsy hoe tsy miasa dia tsy miasa. Non. Ny olona manompa an'Andriamanitra no tena miasa. Ny ampisinao tsy miposta anao ny ampiasanao io, tsy dikany, tsy mivola azonao io. Fa ianao, ny identité anao dans le royaume de Dieu, tena mahizy anao. Dia misy taontsika manadino, misy taontsika mivaloriser amin'ny tenantsika amin'izay action ataontsika au quotidien. Fa on oublie qui nous sommes. Dia rehefa tsy manana azy tsika dia déprimé, rehefa tsotr'izao tsika dia tsotr'izao. Satria tsika tsy maintsy mitady fifaliana ivelany voafaly. Tsy maintsy andao raha distraction hoe voafaly. Fa ianao hoe efa faly tao anatin'ny endroit secret izany, source ny joie-nao efa tao amin'ny endroit secret. Fa militsika mikatsaka tena eo akaikinao katsao hoe tohizo le izy, tohizo avance. Indraindray sensation ny amantsika mitahiteny atsika tsy misika tsy andeha kamo. Dia indraindray tsika mandeha en fonction des sensation ohatrany hoe ndasa ohatrany sisy envie andeha hivavaka dia iny ianao tsy hivavaka. Fa iny mihitsy ianao force eo mihitsy iny ianao le mila. Tokony ataonao zany se rebeller contre ton âme ianao fa tsy mirebeller contre l'esprit. Fa plus ianao ohatrany teny pasteur entraînement. Za zao nanomboka tamin'ny tsy hoe mois de juin angambany fa mety eo nanomboka niditra saly niaraka tamin'ny pasteur Tomia dia mba nanandrana an'ilay machine tony nanao stely ana tamin'ny voalohany suffoqué be mihitsy. Nefa dia misy raha zay eo akaiky ataoko hoe 45 ans 1h15 izy vite jereko vitesse an'ilay machine maximum 25 ny vitesse. Za vitesse 6 dia avy eo moa dia aletrany courbature dia oza tsy hanao rangazy na tsy handeha rangazy. Dia avy eo vadiko miencouragé aza manao an'izany fa tohizo io aka midokodoka be moa fokitra izay le aminy. Dia ohatran'izay fampahirezan'ny vadiko izay izay ny Saint-Esprit. Dia nihaino faty midécider nihaino feo dia nandeha zao lasa mahavita 45 minutes tamboaloha 10 minutes aseka tsy vita. Zao efa mbany vitesse 16 mifoko amin'izany rehefa mijery doboka normal tsara tsy hoe tonga 200 reny karaha dia ohatr'izany koa miaraka amin'ny fanay masina.
ianao aza kiviny amanao sy akiviny devolo zany hoe devolo ma akeo foana izy mite hitanao tsy nahitaiza ny endroit secret tsy hita na aloha mijery film e raha zany anao laisse tomber dia nefa mety ny Saint-Esprit miteny non vas-y avance continue d'avancer za miteny anao fa tu as le choix entre avancer et t'approcher de ta réussite que stagner pour ne arriver nulle part ka inona ianao tahita vokatra nefa ianao tsy donner à fond akory donne-toi à fond zay que teny Jesosy hoe de tout ton cœur donne-toi à fond pour Dieu ny olona tsy donner à fond mahazo vokatra foana araka ny teny amin'ny mpampian'Andriamanitra Bolt avy eo célébrer ny olona fa venao fa c'est pas donner à fond pour arriver là où il est na amin'ny loi naturelle ary zany misy mpanompon'Andriamanitra ministère goavana tsy venao fa se donner à fond ve tsy voatonga ao atsika malagasy mila mianatra se donner à fond zay moa teny koa za mangatana Jesosy hoe olona de détermination de conviction olona passionné ny tedava folo omeo anay zany fo zany Jesosy hoa sy ny gasy tsyna rehefa tsisy condition vao tsy hananina kely dia on laisse tomber nga on tourne la page indray tsy vita koa ny mamena an'ilay page blanche dia on tourne indray nga fa tsy mba mipersévérer amina objectif hoe je veux courir jusqu'à atteindre l'objectif ka zay zavatra zay zay le renouvellement de l'intelligence tsy renouveler zay mentalité anao zay raha tsy mipasser temps anao avec Dieu fa ianao dia baloter foana dia selon tes humeurs dia humeur ka andeha hivavaka androany humeur que nendeha hiteny anao bisobiso anazy androany humeur que raha pitsy ohatra il me dit de me sentir non je l'aime pas fa ny ohatr'izay dia malheureux be da be ny chrétien malheureux satria na miama midoniny dia androany ny tena hoe tiako zana taminareo dia izay fitiavana izay don par excellence matombo Paul ny tena c'est le don par excellence rehefa miboboky ao anatinao fitiavana io za tena za mino mihitsy hoe miara-mipotsaka miaraka amin'iny daholo ny don rehetra tsy mila angatanao akory tahaka an'ilay hoe mangataka don de guérison fotsiny ohatra fa ny olona manana ny don fitiavana ananany daholo ny don rehetra satria namotive anao fa à l'aise tsara ny Saint-Esprit miasa à travers anao satria na fatan'ny Saint-Esprit rehefa metra tanana ianao tsy s'intérêt ho anao le izy fa juste pour le bien du malade misy ake mety hoe mametra tanana ampiasainy fotsiny onction de guérison dia sitrana le malade tsy manana motivation koa izy hoe nolon'le olona anako fa izy manana satisfaction avy eo hoe hitan'olona fa miasa ny onction atao anatiko fa désintéressé ny amour agapé zay mahatonga an'i Jesosy hoe il faut crucifier aux izy les désirs de la chair mahatonga an'i Jesosy ressuscité ao anatintsika ka le izy sarotra le izy rehefa hoentsika amin'izay tenentsika izay foana amin'ny maolona araka ny teneny taty Hortense teo za ozy rehefa miditra anatin'ny louange miatrika ny miasa koa izy c'était dur humainement fa avy eo izy rehefa naka choix hoe Dieu est mon refuge lasa izy niazakazaka tany amin'Andriamanitra se sourcer naka source tany amin'ny Saint-Esprit tonga maivana amin'ny daholo ny zavatra rehetra dia ianao koa ninona difficulté relationnelle amin'ny tokantranonao tany ianao misy ressourcer tena miencouragé nareo mihitsy aza vela mandalo fotoana dia tsy ampy ianao fanatrain'Andriamanitra tsy ampy teny tsy ampy vavaka tsy ampy louange tsy ampy adoration sy nange au quotidien ohatra mandeha misy fotoana tsika mandeha ohatra ny ondry rehetra fa soaman'Andriamanitra moa toy izao dia mandeha jusqu'à tonga amin'izay fotoana miritra menaka eny amin'izay anao tonga dia sarotra aminao indray anaty lalina iverina hiakatra indray fa ataovy discipline de vie isan'andro zay mahatonga an'i Jesosy hoe la parole izy c'est ma nourriture vital aminao mihitsy ny tenin'Andriamanitra ny endroit secret atao vital sy ianao tsisy raha tsy ao raha tsy connecté aminy raha tsisy teny tsisy vavaka nefa morantsika hoa manao distraction tsy mila concentration nge mandeha minanao makany parc mora mandeha ny lery fa io ianao atraizy le anao l'état an'Andriamanitra mihitsy fais-moi voir ta face aza mialo raha tsy mahita ozy izy Andriamanitra hoe zay mitady ozy izy je vais pas me cacher fa je me révèle fa tian'Andriamanitra hita le désir ny cœur atsika hitady azy
tsy hamelatsika ho faty zany izy namelatsika hoe déçu zany fa cherche jusqu'à ce que tu trouves. Vous dites, c'est ça, celui qui cherche trouve. Est-ce que tu as commencé déjà à chercher? Et velinao fa mora hita nga reny diamant reny re amidy otriny reny karana velinao mora hita hoe tenakana mora hita ve diamondra hoe tsisy diamondra mora hita zany fa misy micreuser dia ndray mbola vato ny hita charbon ny hita fa micreuser tsy lala iny leriny tsy lala iny ny tanany iny fa inona ny ao anaty ahita diamant jusqu'à ce que je trouve. Ka miaraka amin'Andriamanitra tsy tsisy fanantenana zany hoe tia ngamba ny terre tsisy diamondra ohatra nany andro eny fa rehefa micreuser anao amin'Andriamanitra mahita azy foana. Diny amin'izay tsika ilay miteny fais ma voir ta gloire. Rehefa hita amin'izay ny gloiren'Andriamanitra attiré amin'izay ny olona. Ny olona te ahita ny gloire de Dieu aminao. Fa tsy maintsy ianao personne mahita an'ilay gloire. On ne peut pas présenter la gloire de Dieu si nous-mêmes on n'a jamais vu la gloire de Dieu. On ne peut pas présenter la face de Dieu si nous-mêmes on ne l'a pas vu face à face. Zany no mahatonga ny Jesosy rehefa vao mivoaka any amin'ny désert dia misy folony. Fa verina rehefa feno azy fotsiny nga rehefa fiangonana efa mega church re tsy feno azy re. Fa hoana misy zavatra miemané an'ilay mpanompon'Andriamanitra satria lony izy tao amin'ny endroit secret, il a donné le prix. Any izy ka ndray vao manokatra compte Facebook tonga dia 5000 j'aime, 1 million de j'aime. Satria c'est l'onction qui le remplit, qui émane de lui, ça devient une attraction. Ka ianao hoe tonga attraction amin'ny folony mba hahatonga ilay olona attiré amin'ilay Jésus ao anatinao. Ka mety tsika mikatsaka amin'izay. Dia zavatra ina tsy azo raha tsy motivé par l'amour de Dieu tsika. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery any. Miaraka hitsangana tsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny teny. Nenay sarobidy avy amin'ny Jesosy Kristy tompo saotra sy mankasitraka anao izay androany amin'ny teninao. Saotra anao izay fanahy masina ny amin'ny fananananao anay satria na ny fananarana koa dia endrika ny fitiavana. Fa raha ohatra ianao ka tsy tia anay dia namela anay tao anatin'ny lalana diso izahay. Kanefa no fitiavanao tsy tianao izay ho diso lalana, tsy tianao izay ho lavitra anao dia mandefa ny teninao ianao manafaka anay, mandefa ny teninao ianao mamerina anay ao anatin'ny sitraponao. Fa ny masonao mangataka aminao androany ka siofonay tsirairay avy mba tena voakasiky ny hery ny fahasoavanao. Jesosy avy Nazareta mbola mety misy ao anatinay tsirairay avy mety fovaty, mbola mety misy izay tsirairay avy Jesosy tena mifona aminao ary tena mitsotra aminao fa nisy tao izay mbola conduit par la chair fa tsy par l'esprit. Androany izay Jesosy mangataka amin'ny ranao sarobidy anadio anay voalohany indrindra satria nafantatray fa ny heloka no hevitra mampisaraka anay aminao ray. Ka ny ranao Jesosy ianao ilay marina, ianao ilay tsy misy fahotana, ianao ny ranao Jesosy angatahako anadio ny fisainanay, ny fonay anadio anay tamin'ny fotoana rehetra ny tezeranay, ny tenenana ratsy, ny monomonoanay, ny saintsainanay ratsy. Na tamin'ny olona izany na taminao Jesosy avy Nazareta. Ary amin'ny finoana koa Jesosy nefa no ahafantaranay fa voavela ny helokay. Androany izay Jesosy raha miaraka amin'ity toerana ity dia tahaka ny mandeha départ vaovao re darakabinao. Olo vaovao izay Jesosy mialy eto. Ka mangataka amin'ny fananao masina ampenaro izay fanahy masinao handeha anatin'ny fitiavana anao. Tena anatin'ilay fitiavana inconditionnel, le fitiavana tsy miandry valiny, le fitiavana tsy miandry takalo fa mahay mitia manodidina anay, ahitany manodidina anay ny fitiavanao an'izao tontolo izao. Ampenaro izay fanahy masinao hanompo an'Andriamanitra anatin'ny tena fitiavana madio. Ampenaro izay Jesosy tena ho feno fitiavanao amboary izay. Restauré ty amanay ty izay mbola tahitsotra te hisy rebelle. Tario izay fanahy maso skafy masom-panahy anay, skafy ny sofo-panahy anay fa ianao miteny anay isan'andro fa izay no mafo tsy mahay mare anao. Fa nefa kosa ny fahasoavanao no angatahaka androany, anokatra ny sofinay ary anomenay kapasité ahaizanay mihaino anao, ahaizanay midifférencie ny sitrapona avy aminao, ahaizanay manavaka fa
Riny lalana sy sitraponao eo amin'ny fiainanay isan'andro. Jesosy avy any Nazareta aoka izay hivoaka eto amin'ny toerana ity, tsy tahaka nidirana eto. Ampitombo ny fitiavanay aminao, Jesosy. Afao izay ny amin'ny mbola mety ny amin'ny distraction, ny amin'izao tontolo izao. Afao izay ny amin'ny fitiadavana fifaliana amin'ny zavatry ny tany. Enina dia fitiadavana fifaliana amin'ny vadinay fotsiny ary indraindray. Indraindray fifalianay dia mitoetra fotsiny aminay valy aman-janakay, amin'ny volanay, ny asanay. Fa ampianary izay Tompo, tena hiankina tanteraka aminao. Tena dirigeux sy attirer ho any aminao izay tsirairay avy re. Tahaka namanginao any Saoly teny amin'ny lalany Damasy. Fangio koa izay Jesosy androany. Fangio izay ny amin'ny fahasoavanao Jesosy. Ataovy mijamba amin'ny masonay amin'ny maha-olona. Tahaka nanampiampenanao amin'ny mason'ny Paoly. Tahaka nisy argile masony. Fa rehefa tera-baovao koa izy dia nomenao masy vaovao. Jesosy leo izay dominen'ny amanay Jesosy. Leo izay Jesosy mbola ny monde ny accaparer amin'ny pensée anay, souci de ce siècle m'accaparer ny cœur-anay. Ka misy fotoana Jesosy avy any Nazareta tsy mifructifie mihitsy ny teninao sy ny présence ao anatinay. Ozy izy David tao anatin'ny psaume hoe détourne mon regard des choses vaines. Seigneur, je te prie de détourner le regard des choses vaines de ce monde. Attire-nous à toi, Seigneur. Na dia misaontetera izay Jesosy mandeha lalana contraire anao, mangataka amin'ny fahasoavanao, atsovy any aminao izay. Atiro any aminao izay Jesosy. Mila ny herinao izay fa ny masina. Tsy ho variana fa mandaritry tany ity. Ampianary izay anisan'ny andronay sisa mba tonga ny taonay seconde, minute, ny heure, jour, semaine, mois, ny année anay tsisy ouvert fa au service de ton royaume. Meo amin'ny fiadananao izay Jesosy tsy hanafanahiana ny ampitsinay. Meo amin'ny fiadananao izay Jesosy io tsy voafetra ny amin'ny zavatra hita maso. Tsy ho troublé intsony ny cœur-anay. Fa aminao Jesosy ianao ny refuge anay, ianao ny soutien anay, ianao ny indispensable ny fiainanay. Fa ny masonao tario izay eo amin'ny lalanao. Tahaka ny David izay androany, andohalika izay manomboka androany, hitady an-tavanao. Conduis-nous Seigneur sur ta voie. Conduis-nous sur tes commandements. Conduis-nous vers ta volonté. Chaque jour. Manomboka ao fiainana-tokantranonay tsirairay avy Jesosy avy any Nazareta. Ampianary izay ity amin'ny vadinay. Na dia misy fotoana izy ireo mampalahelo anay, ampianary izay ity foana. Mba tonga anazy koa voasitony. Ampianary izay fa ny masina ity any zanakay. Misy fotoana izay entiny fonay fahatezerinay rehefa mibedy an'izy ireo. Tsy mahay mamindra fo, tsy mana patience. Ampianary izay ity an'izy ireo ary hitaizan'izy ireo, hitarika an'izy ireo anatin'ny tena sitraponao marina. Satria tamin'ny tena fitiavanay voalohany dia izy ireo tsy andovan'ny helo fa andovan'ny fiaina mandrakizay. Ampianary izay himanifester ny amour amin'ireo collègue-anay. Mety miteny dratsy, ireo havana mety manesy manambany. Tehirizy ny fonay Jesosy amin'ny fitiavanao tsy voazongozona. Tsy ho touché intsony, tsy ataovy tsy sensible amin'ny zavatry ny tany intsony ty amanay ity. Fa ampianary izay discerner-nao en esprit. Accorde-nous Seigneur plus de discernement de ta voix, de ta volonté chaque jour. Rehefa hody reto zanakao reto Jesosy io, vangio izy ireo, aza vela misy atory, aza vela misy ho variana. Meo anay le fo mahay mitia anao Jesosy io, tena mahay mitia anao anatin'ny tena fitiavana madio, tsisy takalona. Jesosy io, meo anay le fo tena passionné ho amin'ny fanjakanao, ho anay tsirairay avy. Ampianary izay tsy hijery olona, ampianary izay tsy hijery circonstance, tsy hijery critère. Ampianary izay hanana regard fixe sur toi Jésus, sur la croix, sur ton royaume, sur la vie éternelle. Jesosy io, ataovy prendre conscience ny antom-pisinay zahay.
maro ny nombre ny famianay mbola tsy hanao forcé no alikefa ny masony nataovy malemy tomany ho an'ireo ankonanay tsy ao amin'i Jesosy satria nafantatray inona miandran'izy ireo mionay patience critère ny amour de patience aharitra foana mionay critère ny espérance anatin'ny fonay anateny fa tsy maintsy niovy izy ireo mionay fanantenana sy ny fitiavana fahasoavana ao ilain'ny grâce nécessaire ilainay azony hoe ieny avancer jusqu'au bout ne point relâcher raha tsy mahita ny frantz ny fo tsy mandoalika eo amin'ny azo fijaliana Jesosy ataovy ao anatinay bonne motivation raha nomana ny rallye de miracle izay tsirairay avy tery izay Jesosy nanatin'ny toromasim-panahy androany velomy rallumer flamme ao anatinay fenoany hery fantatro kosa Jesosy fenao fitiavana omeo an'izy ireo ny grâce nécessaire ahafahan'izy ireo manatanteraka meo an'izy ireo fitahiana ilainy ahafahany manatanteraka ny azakazaka izy ireo etao tany ianao mitany tokantrano tsirairay avy mitany asa tsirairay avy ary zavatra angatahako koa Jesosy dia meo anay ny temps précieux hanany liberté manompo anao meo anay Jesosy miasa sahazy tsy miofrendre ny fanomponay anao accordé ny faveur anao zay raha io te hanompo anao zay tsirairay avy oka tsy mifanahina lasa mitondra sakana anay mitondra frein mitondra frustration anay anatin'ny fanomponao fa tu es le Dieu de providence tu es l'Éternel notre bon berger et tu nous as promis que jamais nous ne manquerons de rien nous et notre famille io tokantrano tsirairay avy Jesosy qui ne manque de rien qui n'a rien à se soucier de leur vie terrestre parce que tu es au petit soin fa omeo anay kosa Jesosy ny attention sy ny concentration ny ao anatin'ny sitraponao sotra anao zay Jesosy ny amin'ny teninao sotra anao na mikasika ao sotra anao ny amin'ny fahasoavanao zay manaraka anay isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy amen fahasoavan'Andriamanitra matoa zaho fahasoavan'Andriamanitra matozo anareo Lehilahy mba tonga dia mba mampihmetana kely